Andriamanitra dia fahatomboko zany. Na tsy misokatra raha ny vavako Jesosy, dia ka ny momba rehetra ny fiderananao. Na tsy mihetsika raha ny tongotra Jesosy, dia aoka za mihitsy Andriamanitra no famira-piratany voninahitra ao. Ary ka ho takon'Andriamanitra fenao nisy eo Jesosy ao anatin'ny fotoana rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao Jesosy. Tompo misaotra anao, Tompo misaotra anao, Tompo misaotra anao.
indraindray dia tsy ampy ny teny ilazaina ny tsaranao. Alleluia. Androany Andriamanitra dia te hisaotranao fotsiny zahay ny fahaizanao mitondra sy mitantana anay Andriamanitra. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy fa tsara ianao, mahagaga tena tsara ianao. Rehetrany zavatra rehetra Andriamanitra dia miseho foana hoe tsara ianao Jesosy. Eo izay koa Andriamanitra dia tokony hitan'izany fahatsaranao izany ao anatin'ny zavatra mitranga rehetra. Ny vocabulaire-nay Andriamanitra tsy tokony miova mihitsy, fa tokony ilay fomba fiteninao Andriamanitra no lasa fomba fiteninay eo anatrehan'ny situation anankiray. Ny mpiankohaka marina Andriamanitra dia tsy hoe lohalika amin'ny forotra fotsiny, fa toe-po miforotra eo amin'ny fitarian'Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy, ny marika ahafantarana fahatanterahana izany eo amin'ny fiainanay Andriamanitra dia ny fomba fiteninay voafora mifanaraka amin'ny sitraponao Andriamanitra. Fa tsara ianao, mahagaga tsara ianao, tsisy mitovy aminao, tsisy toanao, tsara ianao, mahagaga tsara ianao, tsisy mitovy aminao, tsisy toanao raha eo. Vavak'izay Jesosy amin'izao fotoana izao, vavak'izay Jesosy hoe tompo aoko marina aminay mihitsy izany mélodie zany Andriamanitra, izany fomba fiteny zany, izany toe-po zany Andriamanitra eo anatrehan'ny zavatra rehetra izay mitranga, na toeram-piasana, na tokantrano, na andavanandro, na fanompona. Dia aoka ny vocabulaire-nay Andriamanitra miteny foana hoe fa tsara ianao, mahagaga foana ianao, tsara ianao. Amin'ny fotoana rehetra dia tsara ianao, tsy miovy ianao. Jesosy tompony fiainanay ianao, mpanangana anay ianao, menay voninahitra amin'ny fotoana rehetra. Nianaranao Tompo, asanato mabakatokony Tompo amboaro vavaka, iteny fahatsaranao, amboaro ny foko, ankalazanao amin'ny fotoana rehetra Jesosy. Daoka Andriamanitra hitovy amin'ilay zavatra andrasanao mivoaka ny vavanay Andriamanitra, dia mivoaka ny vavanay tsirairay avy. Aoka ny fonay ho voatendry, aoka ny fonay ho voatokano anao, aoka ny sainay ay andeha arak'izay sitraponao, arak'izay programanao Jesosy. Isanandro asanato ny tanao tatao mivavaka aminao Tompo, meko anao androany, Tompo matolotro anao indray. Alleluia. Mombay, oh, fa tsara ianao, mahagaga tsara ianao, tsisy mitovy aminao, tsisy toanao, tsara ianao, mahagaga tsara ianao, tsisy mitovy aminao, tsisy toanao, tsisy toanao raha eo, tsisy toanao, tsisy toanao raha eo, tsisy toanao, tsisy toanao raha eo. Amin'ny fotoana rehetra dia ampianary izay ho afaka miteny, amin'ny fotoana rehetra dia ampianary ny fonay Jesosy, tsy hiteny araka ny nofinay na araka izay zavatra hitan'ny masonay Andriamanitra, feo anatin'ny zavatra rehetra, ao anatin'ny fahanginana, ao anatin'ny tabataba. Dia koa hitovy foana Andriamanitra ny réactionay sy ny fihetseponay, dia ilay manambaranao Jesosy, ka afaka miteny izay ao anatin'ny mangingina miteny hoe Jesosy a, ny tena marina Jesosy dia izao hoe tsisy toanao, tsisy mahavita takanao, nahita
Isaia re itenin'izany hoe tsisy tohana, tsisy mahavita takana. Nahitady azaho mandraky izay tsy ahiny, tsisy tohana, tsisy tohanao, tsisy tohanao Jesosy, tsisy tohana, tsisy mahavita, tsisy mahavita, nahitady azaho Jesosy, naiza mandraky izay tsy ahiny, tsisy tohana. Averitsika any tsisy tohanao Jesosy, tsisy tohana, tsisy mahavita takana. Nahitady azaho tsy ahiny, tsisy tohana. Nahitady azaho Jesosy, nahitady azaho mandraky izay tsy ahiny Jesosy, nahitady naiza nahitady azaho mandraky izay tsy ahiny, tsisy tohana. Jesosy fotoana veriny, Jesosy fotoana veriny ianay tamin'ny fotoana rehetra ny heverinay fa misy lalana hafa ankoatranao. Kanefa ianao efa nilaza ao amin'ny filazantsarany Jaona 4:25 milaza hoe ianao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona tonga any aminao Andriamanitra ray raha tsy amin'ny alalan'i Kristy irery ihany. Tendreto izay Andriamanitra manaiky indray ny hodiovy ny tenao, satria hatsanganao indray ho tsara kokoa izay Andriamanitra. Amboarinao indray izay ho mety kokoa maneho anao ny momba anay. Aleluia. Marina ohatra tompony teninao hoe rehefa miova lalana izay dia miova namana. Jesosy io rehefa makany amin'ny lalana makany aminao izay Andriamanitra dia akambanao amin'izay olona tianao Andriamanitra hifandray aminay mba hampandroso ny fiainam-panaina tsiraray avy. Ka ho tanteraka ao anatin'izany Andriamanitra ilay Jaona 17 milaza hoe mba ho iray an'izy rehetra amin'ny anaranao Jesosy. Androany Andriamanitra dia hatsangandro ny fiainam-panaina tsiraray avy. Ireo izay nilofidofitra Andriamanitra ataovy midovidovitra Jesosy. Alleluia. Ireo izay kivikivy Andriamanitra ampaherery Jesosy Kristy. Oka tsy ho resin'ny ady ny fisainanay Andriamanitra fa ady efa resy Jesosy Kristy. Amin'ny anaranao Jesosy efa mandresy izahay satria rakofanao fitiavana. Nomenao hery, nomenao fahendrena tamin'ny alalana fanahy masinao indray. Alleluia. Androany Jesosy atsanganao indray ho tsara kokoa ny fiainako tompo mihoatry ny taloha. Tsy avelanao raha va mandraky izay aho tompo tiay ianao. Ndao tsika rehetra araka iran'izany dia tena tiako misy anao hifantoka amin'izany izany teny amin'ny Jesosy hoe ianao mihitsy nanangana Jesosy tsara kokoa ny fiainako Jesosy, ny fiainako tompo mihoatry ny taloha. Tsy avelanao raha va mandraky izay aho tompo tiay
nanatiny ady azao dia mbola tia ianao. Aoko izay Andriamanitra tsy mora manadino fa ka tsy aro ny fahaizanao mitondra sy ny fahendrenao sy ny fahalehibiazanao amin'ny fotoana rehetra. Dia hitoetra ny ilanao satria tiako ny eo anilanao Andriamanitra, tiako loatra ny eo amin'ny fanatrehanao Andriamanitra. Tsy hoe izay akaiky anao Andriamanitra dia mahazavatra, tsy izay ilay izy Jesosy. Alleluia. Fa ny akaiky anao Andriamanitra dia tsara fikambanana sy fiombolana aminao Andriamanitra. Mamiko loatra Jesosy ny eo amin'ny fanatrehanao. Eo ilay fotoana anadinoko ny fandehan'ny ora sy ny minitra. Eo ilay fotoana tsy tiako ho tapitra mandrakizay satria mamy Andriamanitra. Tiako ny ho eo anilanao sy ny fanatrehanao, idera sy ankalazanao Jesosy, tao miao anilanao. Taontsika rehetra iriran'izany e. Alleluia. Tiako ny ho eo anilanao sy ny fanatrehanao, idera sy ankalazanao Jesosy, tao miao anilanao. Izay misy anao, izay misy anao, tiako mba hisahiko yaram-pany amina sy ny vonina hitaitra. Izay misy anao no tiako mba hisahiko dia hitoetra ny ilanao. Izay misy anao, izay misy anao, tiako mba hisahiko yaram-pany amina sy ny vonina hitaitra. Izay misy anao no tiako mba hisahiko dia hitoetra yaram-paliamina isanandro sy ny vonina hitaitra. Izay misy anao no tiako mba hisy anay rehetra ihany koa. Alleluia. Dia hitoetra ny ilanao, dia hitoetra ny ilanao. Tsika rehetra ny kitena izany dia hitoetra eo misy azy Jesosy, dia hitoetra ao, dia hitoetra eo anilanao. Averintsika ihany, tsika rehetra mitsy tao hitena izany eo amin'ny fagnatrehan'i Jesosy mety amintsika. Halleluia.
mafon Jesus. Hallelujah mafon Jesus ianao androany. Alléluia. Tovy mafy ny tiakao an Jesosy dia manasanao azo toerana. Tonga amin'ny fotoantsika hanomezana voninahitra ho an Jesosy. Voninahitra ho an Jesosy irery ihany no hijoroako eto androany. Voalohany aloha dia misaotra ny mpanompon'Andriamanitra, Pasteur Rodolphe sy ny famille hvkl. Nisy fotoana zany tato efa elaela nentin'ny tompo teto satria nisy feony teny hoe Pasteur Rodolphe fa tsy ampy ihany alahady tany amin'ny fiangonana nisy dia nitady amin'ny Pasteur Rodolphe dia nahita azy moa dia tato aho zany nanomboka hoe tena nianatra tena hoe zazakely bebe spirituel dia nianatra nandritra ny 3 ans tato dia avy eo moa zany par révélation no tsy nakanisako tato tsony nandeha zany dia nanompo tany amin'ny misy tany dia tany nampatsahivon'ny tompo ao anaty jeûne et prière no mahita amin'ny Pasteur Rodolphe dia hoy zaho hoe inona ny tian'Andriamanitra fa tamin'ny herintaona izay zavatra izay dia il y a 2 mois dia nisy visitation divine dia niteny Andriamanitra tamin'izay fotoana izay hoe azadinonao izy pasteur azadinonareo za sy ny familleako zany azadinonareo Pasteur Rodolphe fa tia anareo koa izy dia eto zany niteny aho hoe tsy maintsy ho any amin'ny Pasteur Rodolphe vraiment tena hoe ray aman-dreny ara-panahy raha nandeha any amin'ny asa fanompona dia tsapako be hoe mijoro amin'ilay fampianarana nataon'ny Pasteur Rodolphe anahy ka ninona mitranga tadidiko foana ilay tenin'ny Pasteur Rodolphe ary tena phraseny izay hoe toe-po araka an'Andriamanitra dia rehefa mandalo ady ihany koa satria nisy fotoana ianao mandalo ady dia tadidiko ny teny hoe mety ny zavatra rehetra mety io ary misy fotoana maheno aho feo amin'ny Pasteur Rodolphe hoe wow gaga zany ny feo amin'ny Pasteur Rodolphe dia eto zany miteny hoe noho ny fiombonana amin'Andriamanitra satria nisy vona fafin'ny Pasteur Rodolphe dia tsapako be ilay izy hoe mbola nendriko tany foana nafahako ihany koa mijoro hoe dans le bain tany amin'aleako tany amin'izay zany dia tena hoe mpianatra Pasteur Rodolphe mankasitraka tompoko tera ho an'Andriamanitra irery ihany. Ndao tsika hitehaka mafy ho an Jesosy. Alleluia. Fijona vavolombelona manaraka ozy izy ilay ranabavy teo hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra dia mety io amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra ihany nijoroako vavolombelona eto androany. Ohatrany hoe matetika ny resaka tokantrano ohatrany menamenatra hitantara zavatra nefa ny tena ao ny tena isehoan'Andriamanitra dia anisan'izany ny tokantranonay efa mianaka kely izay nandalo sedra be mihitsy ny tokantranonay efa nisy fotoana rehefa nisaraka efa maromaro fa tamin'ny farany teo ny tena hoe 20 volana dia ao anatin'izay ianao tena tsy manana contrôle ianao na amin'ny vadinao sy ataony ihany fa hoe lavitra anazy ianao fa mivavaka dia tena mamaly vavaka Andriamanitra izy no miguide sy mitarika fa ianao mivavaka fotsiny aty dia tena mino dia voninahitra an'Andriamanitra voalohany moa satria tsy natafaverina ihany izay raha hoe izany situation olona tsy miaraka hoy moa zany fa ny tao anatin'izay tsy maintsy hoe nisy areti-po dia za moa zany matetika marary fo kely dia mitarika amin'ny vavony dia tena indraindray tena tsy voakontrolenao koa izay zavatra izay dia efa natsapa hoe ohatr'izao ny fiadananao amin'ny Jesosy dia voatsy ohatr'izay zahako dia to dia miverina be ilay areti-po sy ilay vavony dia to dia fantatra hoe tsy izy indray zany taty aoriana zany efa normal efa miaraka tsara ny fianakaviana fa mbola misy fetraikany zavatra tao anatin'izay fisaran'izay taty aoriana dia mbola mandray vaovao ianao indraindray hoe tena hoe mandona be anao tena marary dia tena miverina indray ilay vavony sy ilay fo tena ohatrany hoe eo dia tapaka lalandra hoe sanatria an'izany tsy haiko fa namonjy sekoly toy zaka hoe zaho tsy maintsy mandeha mizoma heriny tamin'ny zoma une semaine zay dia le amin'ny farany reny indraindray paster le manona fanasitrana amin'ny anaran'i Jesosy dia tena teo dia tena
hoe tsy maintsy sitranahako tena raisiko izany dia eo ny an-dalana dia mandray tena mandray dia ny an-dalam-parapatonga tany dia verina ilay fiadana dia nitsahatra ilay aretina vavony voninahitra ho an'Andriamanitra amin'izay. Dia ao anatin'izay mbola misy vaovao mitohy foana ohatrany hoe tsy dia tena mety amina olombelona, amin'ny maha olombelona mandray ilay izy amin'ilay fetraka ilay zavatra teny aloha dia miverina indray ilay izy. Dia entre-temps aloha izany misy olona tafasisika nisy tierce personne izany tao anaty couple anay tsy hoe karazanareo tiako tenenina. Dia nefany izay izany ilay mankarary fo ilay hoe vaovao ohatr'izay dia renao ilay vaovao dia tsy voakontrôlanao indray fo dia ohatr'izay foana. Dia nefany zaka tena mavesatra be ho azy izany Jesosy dia ahoana nefa izaho efa hoe libéré anao izany aty dia hoe mandray fanasitranana dia ahoana ke izany fa maninona mbola miverina. Dia nampianarina tena hoe miracle ilay sitrana fa ny tena révélation izany tsy haiko nareo fa ny anahy révélation sy ny fampianarana ampianaran'i Jesosy tena hoe miracle be hoe zavatra efa fantatrao foana hoe manao pardon mifony fa rehefa tena iainanao ilay izy tena hoe iainanao dia tena tsapanao izay ny tena vrai miracle izany. Dia hoe eo izany dia tena hoe navita izany hoe tena mety il faut que je pardonne à cette personne. Dia tena hoe tanaty fotoana dia namen'Andriamanitra fotoana dia par téléphone dia tena hoe eo dia hoe mamela anao za tamin'ny zavatra nisy. Dia non seulement izy izany tena hoe manamevana ny tenako dia ny teneko hoe mety sûrement fa manamevana anao koa izany dia tena mba samy afaka izany ny fo satria tsinona samy raha ohatra ny hoe samy vehivavy eo dia sûrement hoe samy marary fo satria tsinona izay fa tena hoe voninahitra ho an'Andriamanitra fa miracle eo fa tena fampianarana tena tsapako hoe tena très important dia tena milibéré dia voninahitra ho an'Andriamanitra. Alleluia. Hoe tiaka mafana ho an'i Jesosy tsika ao anatin'izany manasitrana tokantrano Jesosy manasitrana ny aretina rehetrarehetra Jesosy manasitrana ny tsy fahamelan-keloka raiso ny décision mamela ianao heloka. Amen. Dia ame voninahitra an'i Jesosy koa fa marina be ilay teny teo hoe ny tena miracle dia ilay fotsika ilay toetra ny fotsika taloha afaka hovain'Andriamanitra ho natiora vaovao dia ny aina ina moa izany fa nisy ny brutalisé tamin'ity herinandro ity nandeha niantsena fitaovam-pianatra dia voentaka moa izany dia ny zavatra tena nahagaga tao anatin'ilay izy sasy ilay zanako faralankely niaraka dia tena ny brutalisé ny zareo be tena bataina dia natotona dia ilay poketra moa taty anaty akanjo sarotsarotra naka anazy moa poketra mafy be ilay izy dia tsy mora ny sotomina dia ny zavatra nahagaga anahy voalohany rehefa nisambotra anazy zany zareo ny brutalisé anahy dia ohatran'ny olona manao kalainy eniko ohatran'ny hoe tsy haiko manazavanareo ilay izy fa izay ngamba ilay hoe Andriamanitra miaro avelany mitranga ilay izy efa fiarovana foana ilay izy fa afaka ny ainan'izany hoe tena nisetrasetrainy zareo elaela ilay izy dia za ohatran'ny olona manao kalainy eniko dia mbola ntsika ary ohatran'ny hoe averiko fa hoe olona mahafantatra anahy sa ahoana tsy fantatro tsara dia rehefa nafitetany dia ny zavatra tato anatiko tena zavatra tsy namboariko fa tena ho an'i Jesosy ny voninahitra tena nanana compassion be tamin'ilay olona au fait izay zany mipetraka eny amina quartier tena mafana be dia presque isan'andro eo mpanaovana raharaha eo dia mahen'olona kikika miantso vonjy vao entaka dia misy olona vehivavy mandera be tratrany dia za zany rehefa mahita an'ilay izy dia tena maka fotoana mijery dia mivavaka ho an'ilay mpanendaka tena mivavaka hoe Jesosy raha tsy izany mba hitondram-bavaka amin'ny fanahin'ireny olona ireny dia misy fotoana nefany misy fanoherana ty anatiko hoe tsy hainao marina mantsy ilay tratra dia hainao ny hoe mamindra-fo aminy satria ny olona eny rehefa tena tratra ny fokon'olona dia tsisy miraharaha hoe mpitandro filaminana izany fa tonga dia vonoan'ny olona dia tena nanana
hitako le olona lasa avy eo dia izay ny tao anatiko a tena nanam-potoana ny vavaka ao anazy afaka ohatrany hoe possible nataon'i Jesosy fananina niaraka tamin'ny Elia koa ngamba ny ako fa ohatrany hoe zany nanana force be tsy nisy nininina nefa valeureux ny zavatra tany dia mivavaka nataoko tamin'i Jesosy tao anatin'ilay izy dia tena hoe reny Jesosy a na dia tena ray anatin'iny telefona iny fotsiny hoe Jesosy ianao mibedabe anatin'iny telefona iny engany ho débloqué n'ilay telefona dia ho hitany a ny tsy haiko izay zavatra mba nizarainao sarobidy ho anahy ny ao anatin'iny telefona iny dia alao izy ny ahitan'ilay izy dia izay hitako hoe tena fahagagana dia nampaherezany fanamasina moa za ary tena hoe tsapako hoe izay ilay fahamarinana hoe rehefa midesidentsika hita fiainana ao anaty situation anankiray dia mivadika fiainana foana io raha ohatra ka fahafatesana ny safidintsika hoe tena hijery an'ilay tany izy marary satria rehefa vita ilay zavatra rehetrarehetra dia eniko amin'izay nofoko fanamaly marary amin'izay dia ohatra somary niakatra kely ny tension sy ny sisa dia courbature elaela dia nandringa kely fa teo am-panaovana tsy henoko ilay izy fa kalainy henoko dia fantatra hoe Jesosy ilay nanao kalaina hoe avelao satria indraindray eritreretintsika hoe ratsy ilay izy fa za tena miteny anareo point de contact reny indraindray mba hanairana iza no tairin'Andriamanitra hivavaka ho an'ireny olona ireny raha tsy tsika senao ka raha sendrana zavatra ohatra izany tsika dia te hampahery anao hoe misy mission ho anao ao aza tonga dia mitady hoe indraindray fampaherezana indrasika overina zany ilay telefona ny soloany Jesosy avy zato eny fa tsy voatery izay fa tsy maninana tsy soloany azy ny zavatra nampahery anahy dia hoe zavatra rehetra Jesosy tena mandalo afaka miserana fa ny ilaiko tsy miala amiko mandrakizay dia izay fanatrehanao henoko ato anatiko izay dia izay ny ampaherezako antsika tsirairay avy hoe misafidia foana mijery an'i Jesosy ao anaty situation fa misy fiainana azo raisina foana aza ianao ny devolo mety miteny hoe izay fa aiza ny fiarovan'Andriamanitra anao aiza aiza ianao izay arovana aiza ianao izay voata ny kely teo ara dia lasa indray fa zao rehefa misafidy ny fiainana ianao mahita an'i Jesosy dia hitanao hoe wow misaotra Jesosy fa ireny olona ireny zany a dia ao am-ponao dia za zany isan'ny asainao mijoro mba hivavaka ho an'ireny dia voninahitra ho an'i Jesosy ny amin'izay fahagagana izay. Alleloia, andao tiaka mafy an'i Jesosy. 2 minitra farany aleoa joro vavolombelona kely. Tamin'ity herinandro ity dia nandalo ady ara-panahy. Mety mitena reo pasteur koa ve? Ie, ohatranareo ihany za. Rehefa tsy mijery an'i Jesosy dia raraka. Raha vao fijery mifantoka amin'ny nofo sy amin'olona, raha vao manana référence olona dia manome hirika ho an'ny devoly. Dia io tonga dia tsy voakontrolenao fa tonga dia rehefa tian'Andriamanitra tsika dia miara-miasa ny zavatra rehetra ahasoantsika. Fa raha vao mifantoka any amin'olona na any amin'ny toe-javatra ny maso dia reny zavatra rehetrarehetra reny indray miara-miasa tsy teneniko ilay izy fa voavily tena marina be ny teny ampitondrain'i Jesosy ny mpanompony eto isan'andro raha vao fifantohantsika tsy ao amin'i Jesosy vao vita ny devoly mamilo ny fifantohantsika na any amin'ny olombelona na any amin'ny situation dia izay tsisy nininona dia tao anatin'ny herinandro izay tena ohatrany hoe atsatoka eo amin'ny foko ny antsina sabatra dia kitihana ohatran'izao dia ahetsiketsika ohatran'izao raha misy hoe vai dia atsatoka ao ny compresse dia ahetsiketsika ohatran'izao dia tsapanareo zany fa tao anatin'izay rehefa mivavaka tamin'i Jesosy dia hoe Jesosy inona ho any zavatra tokony ho ataoko dia Filipiana toko 4 fa 5 sy fahenina ary fa 7 tsy mahazo manana saintsika mifantoka amin'ny zava-misy fa tsy maintsy manafoana ny tenantsika ozy izy ny Filipiana toko 4 hoe aoka ho aminareo zao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa izay na dia nanana endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa nofoanany ny tenany dia tao anatin'izay dia tena hoe tsy maintsy manetry tena io tsisy resaka jerena intsony hoe iza ny marina na iza ny diso na iza ny manao inona na iza ny tsy manao fa tsy maintsy midina maka
mamono ny tena Jesosy ary Andriamanitra nanompo dia niraisiko teo amin'ny fiainako ilay izy tsy maintsy nanetry tena ako dia tsy maintsy nalafoana ny tena fa rehefa nregleko ny fiombonana tamin'Andriamanitra dia Jesosy mandravana ny ambiny. Amen. Dia izao tsika mitsangana dia mitehaka ho an'i Jesosy tsika. Andao aloha tsika hitsangana dia andao tsika hivavaka fa mahita fa tao anatin'izany témoignage be da be zany dia nandray ianao. Torinao indray manaraka. Amen. Torinao indray manaraka dia aza menatra. Asandrato ny tananao dia averenao any amin'i Jesosy ny dera sy ny laza ary ny voninahitra. Jesosy Kristy avy any Nazareto, misaotra Jesosy fa tsara loatra aminay ianao. Misaotra Jesosy fa miresaka aminay mivantana ianao amin'ny alalan'ny mpanomponao. Misaotra ny amin'ny révélation, misaotra ny amin'ny fampianarana izay manorina ny toe-panahinay amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Misaotra Jesosy fa mitady toe-po ianao fa tsy mitady mpanompo. Misaotra Jesosy fa tao anatin'izany rehefa hainay mamela Jesosy, hainay milibere ny fonay, tsy mampifantoka ny fo amin'ny situation lalovana, tsy amin'ny olombelona koa fa manome ny toe-po izay tadiavinao. Manetry tena Jesosy tahaka izay nataonao dia miverina ny fiadanana. Misaotra Jesosy fa tsy nantsonao izay hijery olona fa nantsonao izay hibanjana aminao. Mankasitraka Jesosy manomboka androany dia averina ho any aminao ireriany ny dera, ny laza ary ny voninahitra. Ianao no tao ambadika ireny fijono vavolombelona ireny. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy, omem-boninahitra mandrakizay any ny anaranao. Amen. Andao tsika hitehaka mafy andraisantsika ny pasteur azajanona tehaka aloha raha tsy tonga eto izy pasteur Frank. Alléluia. Afaka mipetraka atsika miarabantsika indray tratran'izao sabotsy voalohany amin'izao herinandro izao. Amen. Sabotsy izay ahitantsika fitiavan'Andriamanitra vaovao indray. Amen. Ny zavara kely eto dia mampatsiahy antsika hoe ianao io tiany Jesosy. Amen. Teneno tenanao hoe za tiany Jesosy, hoe za tiany Jesosy, hoe fantatrao ahoana afantarana hoe tiany Jesosy ianao dia tsy manafina zavatra aminao izy. Amen. Tsy manafina zavatra aminao izy. Da ine ny olona mahita ilay teny lavabe lava koa izany. Fa tena miteny Andriamanitra raha ataontsika amin'ny Isaia 46:10 fa izy dia manambara ny fariny hatramin'ny voalohany. Amen. Fa maninona? Satria tiany ianao mba tsy surprise amin'ny zavatra izay mandalo amin'ny fiainanao fa eo voasoratra daholo na zavatra izany. Ny olona mandeha makany am-panompo sampony tsy mitete zavatra zavatra kely fosiny tiany ilainao dia zay mahafinaritra ny olona. Fa Jesosy dia tahiny zavatra kely hatramin'ny fariny hatramin'ny voalohany. Fomban'Andriamanitra tsy mba manafina zavatra zany amin'ny zanakany na sakaizany na hoe tiany. Amen. Raha jerevantsika zao ao ny izay teny tamin'ny Abrahama tena vitsivitsy tao anatin'ny fony manao hoe afenoko amin'ny Abrahama ave izay zavatra ataoko. Amen. Ohatra izay koa Jesosy aminao, afenoko aminao ve zavatra tonono tenanao hoe afeniny amiko ve ny zavatra ataony. Fa Andriamanitra tsy tia nafina zavatra amintsika nankely ary, fa itsika mila miaino tsara n'Andriamanitra. Zay ny afantarana fa tiantsika Jesosy na tia anao Jesosy. Fa itsika koa mila koa tsika tia azy. Ny afantarana fa tia an Jesosy anao dia meno azy tsara. Raha vao ny olona zany ataontsika hoe jereo ny olona fankatia raha mpifamofo ireny fa reny teny ataontsika hoe sary reny resaka manam-parain'ny andro ary. Alleluia. Fa ny olona tsy tia lava koa izany resaka izany. Reny fomba fitendro zany tena tsy mety zany. Ohatra ataontsika hoe ny anakato zao teny ilay koa dia hoe voavaha ny olako sitrana za azoko ny zavatra atao. Manambara zany fa tsy tiany Jesosy ianao. Amen. Miteny izy amin'ny boky ny Amosa manao hoe tsy ho tafaradalina aloha tsy mifanaiko izy izy. Amen. Tianao Jesosy fa valio fitiavana izy. Jereo nambaran'i Jesosy amin'ny Jaona 5:10 tsy nataoko hoe mpanompo intsony ianareo fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Izay rehetra reko. Amen. Izay rehetra reko izy rehetra. Fa zay mahatonga antsika tokony manoko raha sofontsika tsara antsika ho an'i Jesosy. Amen. Sokafo tsara. Zay mahatonga Jesosy naverina indroa mihitsy raha Matthieu ny jerevantsika naverina Matthieu indroa mihitsy hoe izay rehetra maratra amin'ny farany
no vonjena. Ny famonjena dia ao ambadiky ny fiainonao hatramin'ny farany tenin'Andriamanitra. Ataontsika ora fosiny zava-anankiray alohan'ny dina mpampin'Andriamanitra itonona tenin'Andriamanitra. Kopianao ohatra, rovidy kely ny ampovoan'ny kopia iny, fa tsy fatra izy ny tompon'iny kopia iny rehefa amin'izay. Ohatra izany ny olona tsy mahay ny hafan'Andriamanitra ho azy voalohany hatramin'ny farany. Amen. Tsara antsika tena hoe fotoana zao ihainontsika n'Andriamanitra. Raha tsika zao meno hoe nambaran'Andriamanitra tamin'ny Abrahama zao hoe ny fotoana ny taranakanao dia hivahiny amin'ny firenena anankiray ozy izy, dia andevozana zany taranakanao zany ozy izy anatin'ny 400 taona. Dia inona ny farany fa ho tsarako izany firenena zany ary avoako anatin'ny fitaina matretrika. Tsy haiko hoe raha hoe tapany voalohany ve nona sa le ampovoany sa farany ohatra, fa tsy feno. Zay nahatonga ny Abrahama nyentanentana satria ny hainy tsara n'Andriamanitra izy. Zay mahatonga antsika miaraka amin'Andriamanitra aza miazakazaka hoe nenakazy zao tena tiako zao Exodus 14:14 hoe Jehovah niady zay fosiny nefa misy teny alohan'io, misy teny afaran'io. Zay mahatonga ny olona hoe ay zara Andriamanitra mizavana teny Andriamanitra mahatonga anao hiaino sy tsika. Amen. Androany zao hiteny amintsika Andriamanitra androany. Aseho fa tia Jesosy anao hoe raisy daholo ny teniny fa tsy akory hoe le problemako io vovova io. Le vavolombelona teo alohan'ny teny Andriamanitra manambara fa eto Jesosy ary ho anao so anazy amin'ny teny anty mpiafanao mafy be ao an Jesosy. Fa afaka antsika misaora tompo fa tianao zahay. Raha tena efa mandeha tena zay dia mahatsapa manakariva tompo ny lany fitiavanao anay tompo. Misy zava raha zay tompo nasina amin'ny tsara tenanay dia misy zay mahatonga anay matetika manamelo tena satria na zay raha matetika tsy tokony zay vovonjy fa no fitiavanao no vonjeny zay ary koa nafahanao nataonao zanakao. Androany tompo dia niretsy zay tompo manokana fonay tena vonina andray ny teninao hatramin'ny farany. Milina fanampianao fa ny masonao mba tsy misy latsaka ny teny natokan'Andriamanitra ho anay rehetra androany na dia teny tsotra anankiray ary. Makasirika Jesosy ho anao fakasamanak' amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Amen. Tetana mavetsika ho an'i Jesosy andraisantsika mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Dao tsika hitsangany amin'ny toerana misy antsika mivoninahitra ny tenin'Andriamanitra. Tena sakafo tsara ny fonao dia ampendranao ny lanitra ny fanahinao fa tsy olombelona ny tady avintsika eto fa Andriamanitra. Jesosy Kristy irery no afaka manova fiainan'olona. Ary ny Baiboly dia milaza hoe raha misy nona sy mangetaheta fahamarinana dia izay olona izay no vokisany. Ny zavatra omen'Andriamanitra anao dia misy ifandraisany amin'ny etahetanao. Raha eto zany ianao mitondra ny fonao dia misokatra ho an'Andriamanitra dia tena te-hampanantenanao fa ianao no antony ty fivoreny. Firy ny olona mibosesika teny an-dalana ny tady an'i Jesosy fa tao an-tokantrano Zakaiosy ny antranony. Ary zavatra mahavariana io tsy isy idirany hoe inona no nataon'i Zakaiosy. Zakaiosy anie tsy tian'ny olona, tena tsy tian'ny olona andeha trano any amin'ny mpamory rehetra izy. Ireny mpanankarenako tsy hoe tsy mahazoazo rariny amin'ny pastery Jesosy reny. Zavatra hafa mihitsy ny hitan'i Jesosy rehefa nijery an'i Zakaiosy izy fa tsy mitovy amin'ny fijerin'ny olona. Teteny aminao mety ianao le olona nanao fahadisoana hatramin'izay. Maro ny olona manodidina anao manondromolotra anao hoe zay iny ve fa androany maraina tenokatra ny fonao. Ino ty fahamarinany ty sarobidy eo mason'Andriamanitra ianao. Hafa mihitsy ny fijerin' Jesosy ianao. Tonga Jesosy tsy kondane anao fa tonga izy hamonjy ianao. Ny mahafinaritra ilay fijona vavolombelona teo amina resaka toe-po. Rehefa tena an' Jesosy ny fonao dia ohatra mora malefaka kely zany. Tsy le fomba ziriziry be hoe amakevitra ireny fa mora lahatra. Na ny amin'ny resaka hoe luta azy misy mibady ianao dia misy manatotona dia mbola mahita ihany ianao manao câlin izy zany. Tolo tetanina mafeo an'Andriamanitra. Tena ohatry zany mihitsiny. Indray ianao raha misy olona tena ao anatina fivoriana anankiray dia henonao mihitsiny hoe efa mitifitifitra anao ny olona, teniteny foana anao ny olona. Dia ianao mihitsy nohatra ny zazakely tsy mahafantatra azy ambony tany da tsy misy manontona hoe eno ny zany tenen'ny olona zany satria le ato
efa tsy zatra miaino somandray zavatra negativa ntsony. Raha vao zay zavatra mitranga dia teteny aminao a iona any an-danitritsika. Tena azo antoka fa iona any an-danitritsika. Aza vela ho tontolo zavatra hafa ny sofinao akoatr'izay zavatra tian'Andriamanitra ho enoinao. Hofafainy amin'ny lanitra ny tanao dia mitenena amin'Andriamanitra. Eto androany maraina. Tsy tonga eto Andriamanitra hijery olona. Tsy tonga eto hiaino zavatra hafa akoatra amin'ny feonao. Tonga Andriamanitra eto amin'ity toerana ity fantatra fa manana vonona ho ahy ianao. Lalam-piainako, zavatra rehetra tanterahako dia fantatro fa eto ianao miaraka amiko. Mitenena amiko androany maraina. Manambara zavatra sarobidy amiko indray. Ao anatin'ny teny arivo ilay teny tokana tiana ho antsiana voninany indray azany. Ao amin'ilay teny fampaherezana tena ilaiko raisiko izany androany. Ary natoy inona feo avy aminao. Izay avy aminao rery ihany no andrasako Andriamanitra. Mitenena Jehovah, miaino mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Taontsika ity tanana mafy be ao an'Andriamanitra. Mahazo toerana toko. Alleluia. Avetransika dia hiditra votoatim-pampianarana indray androany maraina. Tsy lava ilay izy fa tena ezahako atao fohy mba ho tafiditra tsara ao anatin'ny fotsika sy ameno fifatoantsika androany maraina. Miombona amin'Andriamanitra ao amin'ny teniny. Avereny hoe miombona amin'Andriamanitra ao amin'ny teniny. Zavatra mahavarinana amin'Andriamanitra tsy mandefa teny zany izy anamarinana situation matetika. Fa Andriamanitra rehefa miteny dia manova zavatra foana izy. Zany hoe fanohatra amin'ny zavatra hita maso, ny zavatra tenenin'Andriamanitra. Averena miniery ny tenin'Andriamanitra. Tiako fantatsika rehetra fa misy vavaka tokony hitsina indraindray rehefa hivavaka tsika milohan'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa mivavaka ianao milohan'ny tenin'Andriamanitra dia miteny Andriamanitra raika eo, vavaka amin'izao fotoan'izao, hosoro ny teninao. Vavaka diso zany, teny tsy mila hosorana fa ny teny dia Andriamanitra. Fa ny mpitondra teny mila hosorana hitondra tenin'Andriamanitra. Dia rehefa hivavaka zany tsika dia mila mahafantatra fa ny tenin'Andriamanitra tsy hoe mahery rehefa tenenina, fa ny teny dia manana hery vonona ho aminy amin'ny maha-Andriamanitra azy. Izay mahatonga an'Andriamanitra rehefa nampitondra Isaia mpaminany dia niteny izao izy hoe fa ny teny izay aleoko ny vavako izy Andriamanitra dia tsy miverina ny amiko foana raha tsy nahatanteraka an'izay sitrako sy ambinina amin'izay nampadianako azy. Ka rehefa misy teny zany alefa an'Andriamanitra dia zao tsy miverina foana ilay izy raha tsy tanteraka ny mission an'ilay teny. Noho izany ny teny fitsorana eto androany maraina tsy miverina raha tsy mahatanteraka an'izay sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Amen. Zany tsy miankina amin'ny mpitoro zany fa miankina amin'ny zavatra tenenina zany. Andriamanitra mihitsy no niteny fa ny teny izay naleoko ny vavako dia tahaka ny ranonorana mipaika amin'ny tany ozy izy tsy miverina indray raha tsy efa nampaniry sy nahavokatra ny tany. Dia ohatr'izay koa ny teny izay aleoko ny vavako. Dia inonareo anie ao anatin'ny taona ray dia zara raha misy 2 volana na tapabolana eo ny tenareo akambana ny orana dia eo tapabolana eo ny totaliny farany be indrindra zany ny orana latsaka ao anatin'ny taona. Nefa iny orana latsaka iny mahavita ny tany mandritry ny taona. Ny fanomezana avy any an-danitra zany mety kely fa ny fiantraikan'ny liny eto an-tany goavana be. Zany hoe maneho ny fahalebiazan'le mpanome ny zavatra omeny. Za ty teny aminao fa Andriamanitra tsy hoe manome zavatra antsika fa ny fatra-panomezana nomen'Andriamanitra antsika dia tsy latsa-danja ny tenany. Saino nomeny ny heriny, nomeny ny teniny, nomeny ny fanahiny, nomeny ny ainy. Reo rehetrareo dia manombo azy avokoa. Tamin'ny voalohany ny teny tao amin'Andriamanitra, ny teny dia Andriamanitra. 2:14 voalohany indray
teny dia tonga nofo niara-nonona tamintsika. Naseho teo amin'ilay teny tonga nofo niendrika Andriamanitra tsy hita maso. Naseho hita maso niara-nonona tamin'olona atao hoe Jesosy Kristy. Dia tao tsika isainy an'ity fahamarinana ity. Lay teny tonga nofo no nanaiko tonga mofo, azonao hohanina dia tonga ao anatinao. Ny mofo tsy hoe teny tsy hita maso, fa ny mofo zarainy eny aminao. Dia hoy Jesosy hoe zao no atao fahatserovana. Zany hoe misy ifandraisany amin'ny mémoire ny fihinanana. Zavatra hitraka zao androany maraina, zay olona very mémoire rehetrarehetra ka very tadidy tongeto, fotoana hamerenana ny loniny an'izany ao anatin'ny fandraisana androany. Zao no atao ho fahatserovana ao Jesosy. Ny fahatserovana an' Jesosy tsy sary takelaka mahafinaritra be, olona lava volo be volombava fotsifotsy ny lokony. Ny fahatserovana an' Jesosy tsy sary vongana. Atserovana ohatrohatry zao zany any an-danitra zany. Ny fahatserovana an' Jesosy tsy zavatra ety ivelany, misarika fifantohana hoe ampisy méditation na fisaintsainana ny zava-dany. Non. Fa sarin'iza no heveranareo avy izy Andriamanitra. Izy Andriamanitra tsy natao tanana izy. Noho izany izy afaka manoro anao ny fomba ahafahanao mahatsiaro azy. Hozy izy raiso ny tena fihinana, sotro ny tena fisotro, dia ataovy izany ho fahatserovana. Ka androantsika atsiaro ny tenin'Andriamanitra sy ny fiantraikan'izany ao anatina communion. Dia inoko androany maraina fa ianao io anapatsapany eo amin'ny toerana misy ianao androany rehefa vita ny tenin'Andriamanitra hoe izay zavatra izay tian'Andriamanitra hamoazana ny fanahiko, hamoazana ny foko, hamoazana ny ao anatiko indray ahalala. Fa ireo zavatra rehetra reniny sofiko mifanohatra amin'ny teniny dia azoko hovaina amin'ny alalan'ny fahamarinan'ny teny izay mandresy lahatra atao-poko, manokatra amin'ny vavako ampinoana anambara fa natendrombohitra azy azoko afindra tsy marety eka. Ndao tsika ity tanana mafy eo an'Andriamanitra. Halleluja. Ndao tsika isainy hoe ahoana ny fomba fiainan'Andriamanitra sy fisainan'Andriamanitra amin'ny fanomezany lanja ny zavatra teneniny. Andriamanitra dia pasom-pamorona n'izao rehetra zao. Manaiky tsika izy ny tsy toa, amin'ny antsony teny anglisy Almighty God, na hoe Andriamanitra tsy toa. Dia zao Andriamanitra tsy toa izy fa nila ny teny izy rehefa nomboka ny asa famoronany. Andriamanitra zany tsy navita asa famoronana amin'ny mahampamorona azy fotsiny, fa mila ny teny izy vao tanteraka ny asa famoronany. Dia sainy hoe Andriamanitra alpha, izy no omega. Izy alpha, nefa rehefa avy ny teny izy dia nanaiky ny toetra aoriany ny teniny. Izy alpha fanombohana, fa rehefa ny teny izy dia niala avy any amin'ny maha-alpha azy dia ny toetra izy taoriana ny zavatra nylazainy. Pastera, inona ny zavatra tianao tenenina amin'izany fa motrany tsy dia mazava amiko loatra. Izy alpha fanombohany zavatra rehetra. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Lanitra tsy hitantsika maso, ny habakabaka ny hitantsika maso, fa ny lanitra tsy hitantsika maso. Nefa ao an-danitra Andriamanitra no mitoetra. Andriamanitra dia fanahy tsy hita maso. Tsy ohatratsika olona hoe io hita maso, fa izy Andriamanitra tsy hita maso. Dia eritrereto Andriamanitra tao amin'ny tontolo maha-Andriamanitra azy namorona ny lanitra aloha vao namorona ny tany izy. Midika fa ny fisian'Andriamanitra talohan'ny famoronana alpha Andriamanitra, ary ama-Andriamanitra alpha azy talohan'ny tenenany dia fa izy hatrehatr'izay koa mandrakizay. Izy namorona ny tontolo tsy hita maso, ary izy namorona ny tontolo hita maso. Misy zany ny zavatra efa ny foronony tsy hitany masonao misy lavitra, noho ny zavatra vita ny hitany masonao izay heverinao ao am-po ho an'ny olona tsy mino raha tsy mahita.
Ny fisiany zavatra tsy hita dia misy lavitra no zavatra hita, satria ny zavatra hita dia ny ainga atao amin'ny tsy hita nantsoina mba ho hita. Ahoana fisehony pasteur? Taiz'Andriamanitra raha mbola tsy vita ny lanitra, nefa ny lanitra ny toeran'Andriamanitra ary ny tany nomeny zanak'olombelona. Na ny fitoerany azy dia mbola tsy ny foroniny, fa izy aloha vao izay ny toerany, izay ny mahalifa azy. Ka tsy lanitra no alifa fa Andriamanitra. Tsy mahare ty aika ao an'Andriamanitra. Tsy lanitra no alifa fa Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra dia nisy talohan'ny lanitra, fa rehefa vita ny lanitra vao nanjaka tao Andriamanitra dia nisy ny fanjakan'ny lanitra. Averiko, ny fanjakan'Andriamanitra dia efa nisy talohan'ny lanitra. Tao amin'ny fanjakany Andriamanitra namorona ny lanitra dia nitoetra tao izy, dia izay no nahatonga ny fanjaka ny lanitra izay an'Andriamanitra. Tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra nisy fiombonana conseil anankitelo: Ray, Zanaka, Fanamasina. Toy izy Andriamanitra andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary lanitra aloha vao ny tany. Ao a, dia rehefa vita ny tany vao ny foron'ny olona. Izany hoe no omega mpamoronana na ny fiafaran'ny famoronana dia olona. Ny faranany tamin'ny famoronan'olona ny tany sy izay rehetra eo aminy. Dia izay nahatonga an'Andriamanitra nitsahatra tamin'ny andro fahafito, satria vita ny fahariana complet. Fa izao ny zavatra nitranga. Rehefa vita ny olombelona ka niodina dia tsy nitsahatra indray Andriamanitra. Hozy Jesosy, ny raiko miasa ary za miasa mandraka ankehitriny. No izany ny fitsaharan'Andriamanitra tsy tanteraka. Raha tsy tonga Jesosy, izy ny fitsaharan'Andriamanitra. Makanesa ty amiko, ianareo rehetra izay miasa fantatra sy mavesatretana, za no hanome anareo fitsaharana. Andriamanitra vonona hanome antsika fitsaharana amin'ny alalan'ny fanirahany zanany. Inona ny fitsaharan'Andriamanitra? Ny fitsaharan'Andriamanitra dia ny fahafahan'Andriamanitra mahita sy mahazo antoka fa tonga zanak'Andriamanitra ianao. Satria izay nandray an'i Jesosy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Rehefa tonga Andriamanitra amorona amin'ny mahalifa azy, dia nanaiky izy toetra orianan'ny teniny. Satria na Andriamanitra azy dia manaiky andeha sy zotra araka zavatra nolazainy. Zao a, tiako fantatrao, fa raha Andriamanitra miteny aminao hoe tsy mety ny mandainga, dia Andriamanitra Andriamanitra ny makatoa an'izay teny izay voalohany, vao ianao no sainy manatanteraka an'ilay izy. Izy ny miaina voalohany zavatra teneniny, vao mampirisika ny olona izy anao izay zavatra lazainy. Zao zany ny fahamarinana tiako tsapantsika androany. Andriamanitra dia manaiky toetra aorianany teniny. Ao amin'ny Salamo fahavalo amby telopolo amby zato ny andininy faharoa, fantatsika tsy anjery izay teny izay. Andriamanitra manome voninahitra ny teniny, ho ambony noho ny anarany rehetra. Halleluia! Salamo fahavalo amby telopolo amby zato ny andininy faharoa. Hivavaka manandrify ny tempolonao masina ka hidera ny anaranao noho ny famindramponao sy ny fahamarinanao, fa efa nomenao voninahitra ny teninao ho ambony noho ny anaranao rehetra. Andriamanitra manome voninahitra ny teniny ho ambony lavitra noho ny anarany. Izany hoe ny anarana ny sehon'Andriamanitra rehetra teto ambony tany: Jehovah El Shaddai, Jehovah Shalom, Jehovah Nisi, Jehovah Rafa, Jehovah Tsidkenu, Jehovah, anarana firy, anarana be dia be no sehony tany amin'ny testamenta taloha. Shalom, Shama, reo anarany rehetrarehetra ireo dia nanaiky izy anetry ny anarany ho ambany noho ny teniny. Izany hoe Andriamanitra zany tena sarotiny amin'ny teniny
fa na izy tena ny aza sy ny anarany rehetra dia ny ekeny eo ambany no ny teniny sy ny fanomezan'ny voninahitra an'izay zavatra nylazainy. Mahafantatra hoe fa ny zavatra rehetra nanitana ny sy hita dia vokatra avy amin'izay zavatra nytenenin'Andriamanitra avokoa. Bokin'ny Jaona toko voalohany, ny apôstôly Jaona dia miteny mazava tsara ny mahafinaritra ao fanambarana io rahalahy io ny fahamarinana mikasika momba ny tenin'Andriamanitra. Tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Ary izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy narina ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy narina izao zavatra ary izao na dia iray aza. Izy nisy mpiainana ary ny fiainana ny fanazavana ny olona. Miresaka sy manondro momba an'i Jesosy izy, ilay fahazavana mitondra fiainana ho an'ny olona. Miresaka mikasika momba an'i Jesosy izy, ilay teny tao amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany. Rehefa nidikaina le teny tao amin'Andriamanitra dia le teny nidikaina ny naka ny endriky ny nofo atao hoe Jesosy ny kapohana anasaziana ny fahadiso ny olona ho mpamonjy teo amin'ny hazofijaliana mba ahafahany mamerina eo amin'ny olona ny asa famonjena very teo amin'ny olona, amerenana ny endrik'Andriamanitra very teo amin'ny olona ho ao amin'ny olona indray ahafahan'ny olona mandova fiainana mandrakizay. Ary mba fantatsika ihany koa ve fa Andriamanitra dia efa nanome ny teniny ho antsika mba ho hamarininy mihoatra noho ny olona. Marka toko 5:20 ny 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy izao no vaky ny teny. Ino tsara ny fa ny apôstôly kosa izy ireo dia nandeha lasa ka nitoro teny eny tontolo eny ary ny tompo Jesosy niara-niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Izany hoe ireo teny nitoriana dia namarin'Andriamanitra. Andriamanitra zany tena manaja sy mihonore ny zavatra teneniny. Amin'ny fotoana zany rehefa maniraka anao izy ka hitondra tenin'Andriamanitra ianao adinoy momba anao fa tsy hainao marinina fa le teny. Samihafa misy fanamarinana anankiroa no men'Andriamanitra antsika. Fanamarinana anankiroa. Voalohany ny fanamarinana anao amin'ny asa teny amarinina tsisy idiranao iny fa parole Andriamanitra manamarina ny tenany amin'izay zavatra mpitondrainy. Ny fanamarinana anankiray voalohany dia ny fanamarinana anao tamin'ny famonjena, tamin'ny fanekenao iaiky ny fahotanao sy nandray fibebahana marina teo anatren'Andriamanitra, tamin'ny fandraisanao an'i Jesosy dia zao natao oto Jesosy mba hahatonga azy hahatonga antsika ho fahamarinan'Andriamanitra ao aminy. Ny fanamarinana antsika zany tsisy idirantsika fa fahasoavana ny namonjenantsika. Tsy noho ny nataontsika fa izay nataony Jesosy. Ary rehefa nandrain'i Jesosy tsika dia ny fahafahan'i Jesosy sy ny lasantsika rehetra. Fa tiako ho fantatrao na amindrana fo ianao mba hiaina sy ampiaina famindrapo ho an'ny hafa. No hamarinina ianao mba hiaina amin'ny fiainam-pahamarinana. No hamasinina ianao mba hiaina amin'ny fiainam-pahamasinana. Ary io ny tiany devoly dia viaina ao anatina fampianarana. Betsaka mametraka fa rehefa no hamarinina indray mandeha ianao dia nidika an'izay ninona nataonao dia voavontsy foana ianao. Diso. Na amindrano fondre mandeha ianao ary rehefa natsangany ka nandray famindrapo avy aminy dia miandry anao izy eo amin'ny toeran'ny olona afaka izara ny famindrapo izay namindrano fo anao. Ohatra niteny Jesosy rehefa vavakinareo dia zao atao mamela ny elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay. Fa maninona ny misy condition nefa fahasoavana namonjenanareo rehefa mifitsoran'andray mandeha tsy tokony hisy tambiny tsony hoe amela mbola hifamatitra indray amela ny hafa vao avela. Mandrakandreo n'Andriamanitra dia ozy izy ao amin'ny boky ny Efesianina olo ny fahasoavana Paoly ary ny révélation mba fahasoavana namelatra an'izany tsara mihitsy Paoly. Fa ozy izy Paoly aza manao sy miaina tahaka ny filany tanora fanahy ozy izy fa mela amin'ireny mantsirany ireny. Dikan'izay ny fiainam-pahamasinana hiaina natao hiainanao matoa no hamasinina ianao. Ny fiainam-pahamarinana natao hiainanao matoa no hamarinina ianao. Sarotiny amin'ny fiainam-pahamanao sy ny toeponao Andriamanitra. Ary amin'ny bokin'ny Korintianina izy milaza raha ho avy Kristy ozy izy dia hiariary ao anaty ain'Andriamanitra sy ho tsaraina ny toetran'ny olona. Zay no mahatonga ny sekoly ny toetra sy ny fampijoroananao misy ifandraisany amin'ny fotoana iverenina pakatranao. Ny alalàna Andriamanitra anao tsy izay asa nampiasainy ianao satria ireny teninao hamarinina. Fa ny alalàna Andriamanitra anao dia ny fahaizanao ny joro teo amin'ilay toe-panaraka an'Andriamanitra amin'ny fotoana iverenana fa ireny no alalàna ianao.
Zay mahatonga Mattio milaza. Ozy izy Mattio. Nanoratra izy ny zavatra nytenenin Jesosy. Tsy izay rehetra miantso aho hoe tombokotomboko nitry ny fanjakany lanitra. Fa zay manao ny sitrapony raiky zay ny an-danitra. Maro amin'izany ny laza fa efa namoaka demini tamin'ny anaranao zay. Efa namany tamin'ny anaranao zay. Efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao zay. Dia ozy Jesosy, tsy fantatra akory ianareo fa mela amiko ianareo mpanao meloka. Ny alalan'ny tompo antsika tsy asa goavana nampiasany antsika, fa ny alalan'ny tompo antsika ny faneketsika hijoro eo amin'ilay fiainana nanamarinana antsika maimaimpona atao amin'ny malala dia Jesosy Kristy, ary hizorantsika ao anatin'izany. Aza vela isina iray aza mandre ahy eto androany maraina, amotsitra ny fijoronao ka anakalo zany ao anatin'ny fiainana feno favarim-bariana hitovy amin'ny gentilisa, nefa efa nanangana ho zanany Andriamanitra. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra, tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Io no alalan'i Jesosy antsika, anamarina ny teniny Andriamanitra. Raha izany ny zavatra misy ve tena ohatra azonao pasteur omena ato anaty baiboly mikasika momba ny fiantraikan'ny teny sy ny fiasany ao anatina tantara anankiray na circonstance anankiray, ny arahan'i Jesosy tamin'ny mpianany anamorana n'ilay fanazavana mikasika momba n'le teny mba hijoroko ao amin'ny teny sy ombonako ao amin'ny teny ao anaty communion androany maraina. Andawary fa ho antsika amin'izao fotoana izao. Rahatsika ny lioka toko vadimy. Tantara kely anankiray izy ty, mahafinaritra kely aty tantara ty. Tantara kely ny Petera sy Jesosy. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ny nampazahon'i Jesosy ny Petera azandrany be. Ary raha mifanizina tamin'ny vahoaka mba hiay ny tenin'Andriamanitra dia nijanona teo amoron'ny farian'ny Genezareta Jesosy. Ary nahita sampy kely roa nijanona teo antsisy ny fary izy, fa ny mpanarato efa niala tamin'ny kananasa ny aratony. Ary no niditra teo amin'ny sampy kely anankiray izay an'i Simona Jesosy, dia nangataka taminy ataka kely amin'ny tany, dia nipetraka teo sampy kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy, dia hoy izy tamin'ny Simona, mandrosoa amin'ny lalina, dia alatsao ny ratonareo, azaonareo azandrano. Fa Simona namahalika nanao taminy hoe, tompoko, nandretry ny alina ny efa nikelezana iaina. Tsy nahazo ninina zay. Kanefa noho ny amin'ny teninao. Noho ny amin'ny teninao dia bon. Raha ohatra ka dika dia hoe bon. Ho alatsako ihany ny arato. Ary rehefa natao zany dia nahazo azandrano be dia be izy. Ka efa nisy tritra ny aratony. Ary izy nanatsika ny namany teo amin'ny samby kely hafa mba ho avy hanampy azy. Dia avy reny ny fenona ny samby kely roa. Ka efa saiky ny letika. Ary rehefa hitan'ny Simona Petera zany dia nekoka tamin'ny tompo Jesosy izy ka ny tompoko melamo fa olo meloka. Fa talanjony izy izay rehetra teo aminy noho ny aben'ny azandrano izay azony. Ary toy izany koa Jakoba sy Jona zanak' Zebedio izay niombondra raha tamin'ny Simona, dia hoy Jesosy tamin'ny Simona, aza matahotra hatramin'izao ankehitriny izao dia olona kosa no azonao. Ary rehefa nampiantsona ny sampy kely ny teo an-tanety izy, dia nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an'i Jesosy. Masina ny tenin'ny tompo, amen na be. Petera rehefa niteny Jesosy hoe alatsao ny ratonao, dia ozy izy Petera namaly azy. Zao lesona voalohany, alina ny fanaratovana. Mandritry ny alina zay nefa navitany eo. Satria alina mba tsisy aloka. Ahitany trondro ao ambanin'ny rano ny arato sy le mpanarato. Noho izany, alina ny fanaovana azy raha mise fa tsy atoandro. Za professionnel efa ela zokinao raha ty resaky ty. Voafehiko ty taranjy ty ary zay fa matetika mpanao an'ity. Noho izany tsy dia teny ohatrany fanohatra ohatr'izany zavatra fanao zany no tena fanaovana azy, fa tsy maintsy miandrandra rapitso alina indray raha sitrapon'Andriamanitra. Tsara. Noho izany tsy mety zany raha ny tokony ho izy. Zao nefa tamin'i Jesosy ny teny Petera hoe alatsao ny ratonao andro atoandro, sady nasainy roso tamin'ny alindalina kokoa, dia nasainy natsipily arato, dia nanaiky ihany Petera. Fa zao zany hoe rano lojika ny zavatra misy, averiko rano lojika, tsy possible ny azahoana trondro, fa tsy maintsy amin'ny alina raha narato. Fa noho ny teninao midiky fa mihoatra lavitra noho ny expérience ananako, mihoatra lavitra noho ny fahaizako sy ny fahalalako sy ny fahatsapana
ananako mitambatra ny amin'ny fahaiza manaoko rehetra no zavatra ny teneninao dia ho ataoko ilay izy. Inona ny zavatra remarika hitanareo anatin'ilay izy? Zao ny zavatra hitako. Ny teny dia tonga eo amina tranga tsy mety aminao zany. Mety aminao sy mahazatra anao amin'ny alina ary izay ny lôjika. Fa ny teny tonga atoandro be nanahary hoe alatsao ilay rato. Zany hoe mifanohitra amin'ny lôjika anao sy ilay fitrangany analizinao mihitsiny ny fitoton'ilay teny natao akatoavinao. Fa raha zavatra mety aminao tsy mila katoavina fa mety. Fa ny zavatra mety aminao ilay zavatra tsy mampety anao asain'Andriamanitra ataonao tsy maharety ka ho an'Andriamanitra. Eo foana zany, eo foana ny teny no milatsaka. Mijery izy sy mamakafaka hoe atraiza ny alala ny fahaizanao makato. Tsy zavatra lazainy. Point voalohany. Hozy izy Petera, efa hatramin'ny alina izay ny asa. Fa tsy nahazo trondro ny minina. Fa noho ny teninao dia ataoko ilay izy. Dia teny koa Petera, marina za efa zatra raha misehatra tahako tony fa noenao zay teny lazaina zao kosa dia mbola mihoatra lavitra angambizay noho ny fahaizako fa dia zao ataoko quand même ilay izy. Rehefa natsipy ny arato amin'ny andro atoandro be nanahary tsy fanao ilay izy, tsy fanao tompoko. Dia zao ny zavatra nahavariana, niazakazaka ny trondro ao amin'ny araton'ny Petera raha tokony hitsoaka. Raha tokony hitsoaka ny trondro dia niazakazaka ao anaty arato. Zao zany ilay izy, marina ihany ny lazain'ny Petera fa tsy amin'ny atoandro ny fanaratovana fa amin'ny alina. Mety efa manao amin'ny atoandro zareo nandritra ny ray volana fa tsy nahazo mihitsy. Fa nisy fotoana zareo nandeha ndray alina be dia be ny azony tamin'izany. Dia efa miverimberina matetika dia tapa-kevitra izy fa tsy amin'ny atoandro ny fakana trondro fa amin'ny alina. Fa teto ilay atoandro tsy fakana trondro mihitsy ny nandrahana teny mba hakana trondro. Rehefa ny atsipy ny arato, raha tokony hitsoaka zany ahita arato ilay trondro dia niazakazaka ho ao amin'ilay arato. Fa inona ny zavatra ny tranga? Zavatra anankiroa. Vao niteny Jesosy alatsao amin'ny lalina ilay rato, ilay parole ny tonga tao anaty rano. Dia rehefa tonga tao anaty rano ilay teny, dia zavatra anankiroa mety niseho. Na ireo trondro ireo tsy nisy mihitsy fa miforon'ilay teny. Na ilay trondro mihitsiny ny mahatsapa hoe présent ato anaty rano ilay antom-pisina sy mpamorona. Noho izany tahaka ny maramila milahatra ry zareo anao sous-drapeau. Zavatra tsy azonao izy. Zavatra tsy azonao izy. Ka zao zavatra anankiroa ny azony teny atao, mamorona ny tsy misy ho tonga misy sy misarika ny zavatra tsy nisy teo aloha ho tonga ahita taratra ny fisian'ilay teny marina eo amin'ilay toerana na nendren'Andriamanitra isehoan'ilay vokatra. Zay ny mahatsara ny fonao vonona mialohan'ny fotoana itenenan'Andriamanitra iaino sy akato izay lazain'Andriamanitra. Satria amin'ny fotoana ny mananao ny fonao milatsaka ilay teny dia natao an'ireny tenin'Andriamanitra avokoa. Na ilay zavatra ratsy hovaina ho tonga tsara, na ilay zavatra tsy misy ho foronona mba ho tonga misy, ary zay ny fotoana androany maraina. Ino iny tsy olona ny atongavantsika eto. Eny tenin'Andriamanitra sika. Iona amin'i Jesosy sika. Noho izany mila miova ny fomba fijerinao, mila miova ny ao anatinao. Zandray iziriziry amin'ny tenin'Andriamanitra hatramin'ny farany. Inona ny lazain'i Jesosy koa fa ny zavatra rehetra natao akatoany io Jesosy kio. Fa maninona ny soratana tato fa amin'ny andro atoandro tsy misy trondro, naniraka Jesosy latsao amin'ny lalina, niazakazaka ny trondro ao anaty rato, ny dikan'izay mampasoavana ny teny. Izay zavatra rehetra ka ny foronon'Andriamanitra eto ambonin'ny tany dia natao anatsofina andre izay lazain'Andriamanitra. Ka androany maraina miala tsiny, tsy miteny amin'ny zavatra tiako tenenina fa nampitondraina teny aho anao androany, anova situation, anafaka anao anaty
ao anatsika eny hoe tsy zakanao zany fahamarinana zany raha tsy efa nanomana ny fonao ianao anokatra ny ao anatinao hoe mila en communion avec sa parole lako mila en communion miaraka amin'ny teniny ahako vonina heniny teniny inona ny lojika mpiainana mbola iainako androany inona ny analiziko sy ny fandalinako manokana mikasika momba ny fiainako ohatrany hoe en danger zany ny fiainako ohatrany hoe tsisy fanantenana ao atsony zany ohatrany hoe ny fiafaranako ohatrany tsy voafetra ny azafady boboky fasokely ny iriny zafady io tsy voafetra ny hitany maso tsy hoe atondro ny andro zay ny hitany masonao atsipy ny rato tsisy trondro ao anaty ao alina ve ny fanaonao fosizandriamanitra afaka mindrana barikety kelinao ve ary Petera ny lakanao afaka mandroso a tenjerena tao tsisy trondro narera ozy Petera malalaka ny lalana fa itrereto hoe feny trondro lizy ny antsona teo Jesosy ny nailika voalohany zay no maratsy ny fahafenona sy ny eloavany fisian'Andriamanitra teo aloha raha vao tsy Andriamanitra no alifahany fiainanao faharena sy volany nisy talohan'ny fisian'Andriamanitra tsisy toerinao n'Andriamanitra ao anaty bariketiny fiainanao fa raha Jesosy ny tafiditra aloha ao mety le fahafoanana satria tsy voafetra ny hitany maso le izy fa ny zavatra azo antoka dia zao le lalindalina ny pazana raha tao anatin'ny atoandro fahamainana mihitsy no ilaina misy Jesosy satria aneo ny spécialité any Andriamanitra yakarabaseta yakose halleluja ka noho izany masonao sokafy androany fa le izy tsy voafetra ny hitany maso le izy manetsika mba henan'izay izay vetivety sokafy ny fonao anatin'le izy dia arao tsara le tony le izy hallelujah Tsy voafetra ny hitany maso sy izay hoentin'ny fiainana fa lalana tsy maintsy hodiaviko ny fanamboaranao nandrendray aza mila tsy ho tanty fa mamaivay reo fisetrana nefa ianao ihany manomery ay azakako izany tompo matoky aho fa mety ny fitondrana azoko antoka ny tananao mobay reo anjelina atopinao miodidinay say miadinao tsy ho very fanantena mety tsy ho takatra androany mety tsy ho takatra androany mianton'izao mazo aizao fa ny any fantatro de anioany efa miasy anao kandroso ao itsoratrany fa tsy miova ny teninao hoe momba inao naoravazy izao rehetra izao tsy maintsy mandresy atompo tsy maintsy mandresy aho fizay no tanjonao andreseko fankampanay ovelo ny fino
antsika rehetra ireo tompo matoky tompo matoka fa mety ny fitondrana azoko antoka tananao momba reo anjelina indro atobinao zay miandranao zay miandriana oh yeah itompo matoka irama famety wa ifitondrana azoko antoka ny tananao mombai reo anjelina atobina miodidina vizay miandranao tsy ho very fanantena lazao hoe zay manana anao tsy ho very fanantena zay manana anao tsy ho very fanantena lazao hoe zay matoky anao tsy ho very fanantena matoky anao tsy ho very fanantena lazao ihany hoe zay miandrandra anao zay miandrandra anao zay miandrandra anao tsy ho very fanantena imagine sainao tsara kely a petera niditra ny arivo amaky alina ray manontolo a tsisy nininina kapoka boatina orta hoditra akondrony ireo mpanarato na tsipieny anaty rano satria reraka mitady trondro tsy nahazo no tao anatin'ny aratony dia mpanasana ry zareo dia sorena satria le hanina nandroka zao ordira fotsiny fa tsisy trondro nitadiavina tonga ao anaty lakana kivy dia ozy izy mpanao salamo ary misy ranomaso ny lokal fa rehefa maraina ny andro izy izy dia nisy famonjena ny zavatra niova tampoka nisy fifaliana niova ny zavatra rehetra mandalo zany dolo olombelona fa zao ndray maraina tsy napoiziny petera avy any Jesosy eo amoron-drano Jesosy koa manetry tena tsy hoe avy hatrany izy dia nandeha teny ambonin'ny rano satria mahay mandeha ny ambonin'ny rano izy dia tonga dia ozy izy maintsy amin'ny petera hoe misaksafa tsisy hitorony ateny fa tsy nahazo nandritra ny alina mbola mitondratonany eo ihany tsy be taim-bavy Jesosy olona tsy maratra izy tsy mizara ratra zany hitanareo ny olona rehefa maratra misy ambon-dratra ny anatiny any dia ny zavatra teneniny reny kizitiny aretina daholo reny mba tianareo fantatra maladie mentale daholo areti-tsaina daholo reny crise rehetra reny te hidominina ny hafa te ho andriandrianina kely sy miseho milay areti-tsaina daholo reny complexe daholo ao anatina partiana olona mpanao hoe resaka hoe nianatra mombany hoe fianarana momba ao anatin'ny aretina daholo reny rehefa resahana izy dia tonga dia manana misy zavatra tsy milamina ao anatiny ao dia tsy manana maîtrise na fifehezantena loatra marary daholo Jesosy tonga nasitrana sorena izy nahita amin'ny petera satria zary zao ny olona eto fa eto amoron-dranomasina na zary ny ale ny olona zany zay misy any Jesosy dia nahiditra anaty rano ary Jesosy dia mbola andeha ihany ny olona toy izy tamin'ny petera raha tonga dia mandeha ambonin'ny rano dia tsy tafita ny hafatra fa tonga dia tsy maiky Jesosy ianao fahagagana teo ny nananako tsy tonga dia mizarazara fahagagana hoe tonga dia afantaran'ny olona zany ianao be fahasoavana ohatr'zany tsy zany Jesosy tsy démonstration ana hery hita-maso no mamaiky azy tonga ohatrao ny tanan'izay mandray inona nataony Jesosy voalohany nindrana izy ohatry ny olona mafy eny zany mindrana zany nefa ianao manaraka atao hoe
Ary tena natsapako hoe ny fiainan'i Jesosy rehetra teto ambony tany tena tompony zavatra rehetra marina satria vita manitry tena mindrina amin'izay tokony indrama. Petera mihitsy koa ny ilainy dia le barikety le laka afaka mindrina zao ohatra ny bebe ny olona ohatrany hoe olona sahirana zany nefa olona tompony zavatra rehetra. Andaontsika ity tanana amin'izany toetra atao ohatr'izao ny tananao zanyka noble hoe amen tompony zavatra rehetra azafady afaka mba mindrana kely ve mindrana lakana Petera fa tena de izy Petera mbola kizitina zany sady manasa rato. Hitanao fa malalaka io fa tsy esotrondrona ray raha fa medira eo e. De nazy misaotra Petera de nanaiky izy tena hoe nyrobo-drano lena le akanjo fotsiny tsara tareny de mananika an'le asanazonareo le fetra miditra tao de mipetraka izy mbola mangatsitsika kely de ozy izy hoe afaka ampidirinao ampovoany ve eny ary miditra Petera tena indray eny tsy maintsy mety tenin'Andriamanitra ila zany fa tsy olona tsy vonina iany tenin'Andriamanitra Petera lazoko tsy ninako draindray ianao tsy ampozinao fa ohatrany hoe za mba andeha jerijery kely fotsiny zay tenenina eo tenenina fa za hijerijery kely tonga tao amin'izay nataony Jesosy sambatra ny madio apo matitoko fadimy nitoriny tamin'iny sambatra ny madio apo fa izy no hitan'Andriamanitra eny marina zany sambatra ny malahelo am-panahy fa azy mifanjakany lanitra sambatra ny nona sy mangetahitany fahamarina fa izy no fikisana sambatra nareo raha enjena sambatra hoy ny enjena de samy miteny samy vita dolo le sambasambatra rehetrarehetra reny any ambohatra ny fahasambarantsika izao tsy marety akaman'Andriamanitra vita samba tsara le izy izy amin'izay izy niteny tamin'ny Petera ianao moa ny tompon'ity lakany ty zao ary raha fa mifivoriana lasa dolo ny olona ampidiro amin'ny lalindalina amin'izay iresaka aminao amin'izay atsipazo amin'izay le ratinao manany any avy raha misesa tsy ampozony mihitsy le izy hoy izy Jesosy alefa fa mety amin'izay nalefany voazony le trondro teo hay so dia misy vato be tena trondro ve zany eniny vo hitany amin'izay hoe io fa tena feno dia nisy tritra mitady ho ve Jakoba John avinareo retiko zany efa samy tsy mazo nandritra za raha misy appel hoe avia ty fa nahavariana tsy nitily ny lakany Jakoba mihitsy izy na John fa Petera satria melohan'ny nidirany tao amin'ny Petera efa fatony ohatrany izy nyrefy ny aratony izy eny tsy voatery makametatra neny Jakoba zara raha misy atsasaky ny lakany veriny indroa ny kapasiten'le arato vo mafeno fa ny Petera arato ny tia mizara ary le toe-po natony Jesosy olona tia mizara ozy izy Petera ahoana felona izy ity no rako miasa ozy Andriamanitra zay ny tiako lazaina aminao Andriamanitra tompony zavatra rehetra afaka manomeny rehetra izy fa miara-miasa amin'ny toe-po izy tonga tao ao anatin'ny sekoly mpanefena toe-po ianao hijoro mba ho tena lehilahy sy vehivavy mahalena an'Andriamanitra amen nentina le izy nisy tritra ny arato fa feno ny lakana izy telo ny Petera roa mbola mihoatra telo zany ny lakana feno trondro miletaleta feno inona ny tiany tompo tenenina no le teny dia tonga le trondro amin'le arato fa tsy hoe inona akory ny marina koa leo le trondro mahita ny tava amin'ny Petera fa ireo trondro ireo mahafantatra hoe ao anaty lakanao mpamorona tsy marety akaman'Andriamanitra na trondro ara te ahitan'i Jesosy segondra kely alohan'ny hafaty azy
tia hita mpary azy de mamiry Jesu mamiry Jesu mamiry Jesu ny fitiavana. Eo amin'ny toerana misy teny dia misy famoronana. Eo amin'ny teny eo amin'ny toerana misy teny dia misy fanafahana. Eo amin'ny toerana misy teny misy fanasitranana, misy famonjena, misy vokatra hafa kely ataon'Andriamanitra foana. Tonga dia nitsahatra ny fahakivian'i Petera foana ny fahaverezan-kevitra rehefa teo ny tenin'Andriamanitra. Za teteny aminao fa tsy mampanina zavatra tsy misy eo amin'ny fiainanao. Ninonninona afaka misy ny zavatra rehetra eo amin'ny toerana misy teny velona. Zay mahatonga amin'ny Paoly nilaza aoka ny tenin'i Kristy toetra betsaka ao aminareo. Rehefa miara-manomboka amin'Andriamanitra ny olona dia tadidio miara-manomboka amin'ny teniny izany. Na Andriamanitra aza dia manomboka miasa ao amin'ny teniny. Ary eo amin'ny toerana misy teny velona dia misy fiainana, misy fiovana mifanaraka amin'izay zavatra lazain'Andriamanitra. Andriamanitra rehefa ny teny misy mazava tsy hoe mivoaka avy any ny voalavo, fa mazava no mivoaka taoriana ny zavatra ny tenenin'Andriamanitra. Izany hoe mifanandrify amin'ny zavatra lazainy ny zavatra mitranga. Marina aloha izany sa tsy marina? Rehefa ny tenin'Andriamanitra hoe misy anana tsy dia vorona indray no mivoaka avy any, fa ny zavatra tenenin'Andriamanitra no mitranga eo satria antom-pisiany zavatra rehetra ny tenin'Andriamanitra. Noho izany andaontsika kalaza ny tenin'Andriamanitra. Andaontsika hisotra an'Andriamanitra ny amin'ny teniny ataovy amen. Aleo mentsika voninahitra ny tenin'Andriamanitra, andehantsika iziriziry amin'ny hevitry ny teny amin'ny fahalalantsika fa Andriamanitra dia mahefa ny zavatra rehetra. Petera ny mba be ady hevitra ihany fa nafinaritra tamin'ny Petera nakatoy ihany izy. Ary rehefa ny tenin'Andriamanitra anao katoavina dia tsy maintsy tanteraka eo ilay vokatra. Ny valiny antsika tsy eo amin'ilay ilany mahazatra antsika ireny, tsy amin'ilay fiainana mahazatra antsika ireny, fa arak'izay nilazainy teny antsika ihany. Ekeo ireny tenin'Andriamanitra dia mandehana arak'izay lazain'Andriamanitra. Fa ny isehoany fa mahery izy dia amin'izay mino ny heriny. Makatoavy ianao izay lazainy. Fa rehefa mpakatoy ianao fa tsy penim-panadino dia tsy hamitaka ny tenanao mandrakizay. Dikan'izay ny teny natao ampiarina. Hoy Jesosy rehefa tonga nofo ny teny dia niara-nona tamintsika hoy John. Ary hitantsika izay tena endriny dia maneho ny endriky ny lahatokan'Andriamanitra sady be voninahitra mitondra fiainana. Dia izao ny zavatra nilazain'i Jesosy ho an'ny teny. Fa maninona isika mihinana ny mofo? Ny teny dia natao hohanina satria mitondra aina ho antsika. Ny teny izay lazaiko aminareo dia fanahy izy sy fiainana. Dikan'izay misy aina miampita ao amin'ny teny mitondra vokatra tsy takatry ny saina ao anatintsika. Voalohany, sekret omeko anao. Aza fatra-pamaritra ny fisehoan'Andriamanitra amin'ilay zavatra tianao ahitana azy. Hoe tiana andrasako dia tsy maintsy izao ny isehoany. Misaora azy amin'ny zavatra efa ataony foana. Izay ilay lesona teto omaly. Devoly jamba sady tsy mahita fa efa torotoro ny lohany. Raha fantatry Satana fa hamonjy izao tontolo izao Jesosy tsy nombohany teo amin'ny hazo fijaliana. Korintiana voalohany toko faharoa andininy fahavalo. Raha fantatry Satana fa ho tafavoaka Josepha tsy nampiasa ny rahalany izy akahala azy. Misy zavatra tsy hitany repertoirany devoly fa ompon'Andriamanitra ho anao. Fa izao fotsiny misaora azy amin'ny zavatra efa mitranga. Misy fotoan'Andriamanitra tsy manao zavatra tonga dia complet ndre-pade. Fa misy fotoan'Andriamanitra manao zavatra tsy kelikely fa isaora izy ny amin'ny zavatra efa hitany masonao. Mila misaotra an'Andriamanitra Bartimeo fa ny masony jamba fa ny sofiny nandeha. Noho izany rena misy orakoraka mandalo izany mba ahafahany sezira ilay opportunité ny antso hoe mandrafo amiko. Ny sofiny nandeha mbola ahafahany mandray révélation.
fa tsy voatery ahita verset ho vakina izy fa ny masony era tsy mahita dia fantanao misy Isaïe 42 sa 41 izay misy an' Jesosy le miteny hoe naniraka izy ampahiratra ny jamba noho izany izy tsy rofo taranak Davida ozy izy zay ampahiratra ny jamba zay zavatra tsy nisy tany amin'ny testamenta taloha satria tsy azo mipaminany atao mampahiratra ny jamba fa ozy izy Bartimeo orienteko ao anatin'izay révélation zay ny prièrako na mivavakako dia ozy izy tsy nangataka fanasitrana izy fa mandrafo amiko dia nitodika a Jesosy révélation zany prière zany misy révélation mavesatra be ao ambadika zany vavaka zany todika Jesosy dia ozy Jesosy hoe inona ny tianao fa ataoko aminao fanontaniany Jesosy hoe hienjana mba iza ny vita an'izany zary tsy mavita manao inona ny tianao fa ataoko amin'izao karaha tenao miteny hoe meo any lanitra tsy afaka ame an'izany fa Jesosy matombo teny hoe inona ny tianao fa ataoko aminao fanontaniana tsy fametraky ny olona zany Andriamanitra rehetra mamaly an'izany satria izy mahefa ny zavatra rehetra ozy ta Bartimeo inona ny tianao fa ataoko aminao dia ozy izy Bartimeo niahiratra indray dia ozy izy Jesosy tongava aminao arak'izay ireny fonao dia nahiratra niaraka tamin'izay jamba ilay jamba noho izany androany maraina manany ianao fo misokatra fo maninona hoe avy ireny fo misokatra mahafantatra ny fiombonako amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny firaisako amin'ny famonjeny androany maraina tsy ataontsika fandraisana normal fa isaky mifandraisana koa moa tsy misy normal zany fa misy teny foana mifanandrify amin'ilay fandraisana tokony ananao fahatsapana ao anaty fa miaraka amin'Andriamanitra ianao ry havako tianao ny fitiavana mandrakizay Jesosy ary izany fitiavana izany tsy niterenana ny sandaina raha nitiany Jesosy tsika rehetrarehetra reto androany dia androany ihany dia eo naminy any an-danitra manana adi-tsaina kely izay Jesosy ao anatiny ao ina ny adi-tsainy ozy izy hoe tamin'ny mpianany melohan'ny fotoana afatesany nandray mofo izy dia nisotro tamin'ny kapoaka dia nijery ny mpianana izy tianareo fantatra ve ozy izy tsy sotro amin'ny tony ny ranomboloboko toy ny tsony aho izy izy manam-piavinareo amin'ny fanjakany ndraika izy firaisana latabatra be any an-danitra zany fotoana zany tena fetingeza be vao miala eto sika dia hifankahita amin'i Jesosy aloha fa ny fotoana aorian'ny fampakarany eny amin'ny raha lanitra sy ny fiverenany dia vao miala eto sika tonga dia ao anatina fanasana ngeza be dia amin'izay Jesosy vao hiara hisotro amintsika ny ranom-boaloboka mba fantatra ny jus faran'izay tsara indrindra tsy jus de corosol fa zao ny mampitovy jus d'orange amin'ny jus de carotte dia samy tsy azo anaovana jus de raisin ry zareo zay ihany no mampitovy andreo fa ny ankoatr'izay jus daholo rehefa jus fa ny klasina jus faran'izay tsara indrindra voalohany sady qualité ranom-boaloboka nylazain'i Jesosy dia nefa eritrereto izy amintsika ny tena faly be rehefa hoe eo amin'ny latabatra dia misy jus za aloha voalohany tena raha hoe misy jus zany ny sakafo dia tonga dia mahazo aina be anao hisotro ranom-boaloboka fa zao no nataon'i Jesosy iny le zavatra mampifaly ianao iny mihitsy ao anaty fanasana tsy akisotro an'iny mandra-pahatafitanao any an-danitra zany hoe no mamy sy mahamaiky anao amin'ilay zavatra noariana fa zavatra faran'izay tianao tsy bon appétit Jesosy raha tsy tonga ianao tsy mitsahatra izy zany dikan'io teny io tsy mitsahatra izy tsisy fitsarana avy amin'Andriamanitra ntsony eto ambonin'ny tany fa rava teo amin'ny andro ny fitsarana fa ny fitsarana ny antoka fa tafity ianao ary tafiditra ao amin'ny fanjakany rainy vao miara misotro aminao izy ko raha roto ny fotoana ahafahanao misotro azy averiko rehefa lasa izy tonga fanahy any an-danitra taoriany mitsanganany tamin'ny maty dia nilaza izy sy nanomana amin'ny mpianany melohan'ny fotoana hiverenany ozy izy nofoko ny tena fihinana ny rako ny tena fisotro
tena fa tsy hoe azo, tsy hoe nofoko azo sotrona, ny rako nofoko azo hoanina, ny rako azo sotrona. Zay ny teneniny. Nofoko tena fihinana, ny rako tena fisotro. Ny sakafo hoaninao rehetrarehetra eto ambonin'ny tany azo hoanina daholo fa tsy tena fihinana, ny dikany. Satria raha mihinana ianao dia mbola ho faty ihany. Fa zay mihinana nofoko sy misotro ny rako manana fiainana mandrakizay. Ny dikan'izay le fihinana eto androany maraina tsy hoe vitamina asoany vatanao eto an-tany, fa Andriamanitra manaiky no ao anatinao, hitahiry ianao mandra-pahatonga ny fotoana novananao, hitafy an'le nofo nandresiny herin'ny fahafatesana tsy tratry ny fahaloavana mba hahatonga anao anaisitra n'io mety loha io, hitafianao ny tsy fahalovana avy aminy. Andriamanitra manomana anao amin'ny fihinana apakatra sainovanao amin'le endrika vaovao tahaka azy. Fa maninona no izy? Tsy misotro tsony izy raha tsy tonga any ianao, satria efa tonga fisotronao izy. Tsy mareteka hoan'Andriamanitra. Tsy mareteka hoan'Andriamanitra. Efa tonga fisotronao izy. Efa tonga nofo hoaninao izy. Noho izany misy élément, misy karazan-javatra ao anatinao fihinananao ara-panahy. Zavatra mivaingana no haninao, fa porofom-panehoana raha-tsafidy fotsiny hoe manankinana ianao ny ilaina. Fa rehefa tonga ao anatinao io dia lasa une partie an'Andriamanitra tsy maty, fa voatahiry mandra-pahatonga ny fotoana ny vananao rehefa tanteraka ny fanarahanao araka ny sitrapony. Ary aza dino fa Paoly dia laza ao bokin'ny Korintiana voalohany 2:20. Fa rehefa mihinana ny nofo sy misotro ny kapoaka ianao amin'ny tsy famendrehana, dia lasa manohatra anao le élément ao anatinao raha tokony hanampy anao. Dikan'izay misy fotoana zany tsy tanteraka ny fanafahananao satria tsy tomombana ny fijoronao eo ara-piombonana amin'Andriamanitra. Azonareo amin'izay ny bazy ny fihinana sy fisotroana dia fitehirizana communion, manokatra fomba fijery sy mampatsiahy ny ao anatinao, ny fisiny sy ny fiarahanao aminy, fa efa tonga hamonjy ianao izy. Tsy mareteka halleluja. Eno tsara ny zavatra mitranga. Ka raha hihinantsika sy sotro ho tonga fihinana ao anatinao izy sy fisotro eo ao anatinao ihany koa amin'ny alalan'ny mofo sy ny kapoaka. Tsangany amin'ny toerana misy ianao. Vaoka ny olona rehetra matatra ny tenany dia aoka izy hihinana ny mofo sy sotro amin'ny kapoaka. Fa zay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fa namelohana ho an'ny tenany, raha tsy mamantatra ny tena izy. Dia Jeremia 9:7. Noho izany dia betsaka ny marary sy marofy eo aminareo, ary maro ihany koa no efa nodimandry. Fa raha mamantatra ny tenantsika isika dia tsy mba ho tsaraina. Inona ilay famantarana ny tena? Ny olombelona rehetra mpanota daholo, fa mila mamantatra ny tenanao ianao hoe mila famonjena. Dia milohan'ny hinanana dia mahatsiarova an' Jesosy sy ny famonjena, maneke anadio ny tenanao. Raiso ny rahan' Jesosy. Manadio tena ahoana pastera? Misy ny rahan' Jesosy. Aza miteny tsony hoe diovy a Jesosy. Ahoana kosa moa zany? Izy efa nanolotra ny rany, dia mbola izy indray nikosika antsika amin'ny rany. Fa tsika mila mandray ny rany dia manadio ny tenantsika. Diovy ny tananareo ry mpanota. Midiovy ianareo. Izany voalazan'ny soratra masina. Ka isika mila manapa-kevitra ny anadio ny fiainantsika, ny fieritreretantsika, ny fotsika. Reo tolo tsy fahatanterana ianao tsy ny saina ho isan'ny mpanota intsony fa natao isan'ny zanany. Noho izany akaiky azy sy manaiky ombona aminy. Aza manamely tena androany maraina. Sokafo ny fonao dia verena amin'ny fahamarinana. Manao fanapahan-kevitra androany, za dia ho velona hiaina ny fahamasinan'Andriamanitra ary ianao ny sitrapony androany maraina. Reo tolo tsy fahatanterana rehetra teo amin'ny lasako dia fantatro fa ny rahan'i Jesosy afaka nadio ho afaka amindreny, ary nofo Jesosy afaka melona ny ao anatiko hiainako fiainam-pahasambarana mandrakizay miaraka aminy. Androany amantatra ny tenako fa corps du Christ, tenan'ny Kristiako. Tsy natao hanohatra ny fihinako sy ny fisisotroko, fa natao hanangana ao amin'ny fiainana tsara lavitra indray miaraka aminy. Noho izany androany madio ny foko, ny fietreretako, ny sainako, ny ao anatiko ray manontolo, fa manadio ny rahan'i Jesosy.
raisiko ny fanadiovany rany Jesosy androany mialohan'ny nanako sisy tokony rany satria fantatro fefa namindra fo tamiko izy ary efa namela ny fahotako rehetra efa no amarinina fefa tonga ota izy mba atonga ho fahamarinan'Andriamanitra ao aminy efa nampitsoro ahy izy ho zanany mahalala noho izany tsy meloka fa ny mofo izay hoaniko dia ho fanasitranana ahy ary ny raha izay sotroko dia ho famelan-keloka ho ahy ino tompo ny mofo eny tanany tsirairay avy ary baiboly dia milaza fa naharitra tamin'ny famakina mofo ny mpianatra mandra-piandro ny fotoam-piverenanao sy ny fisehonao taminy amin'ny fahafenoana indray ko androany izay manatanteraka tahaka ny fingonana voalohany satria miaraka aminao metezy araka aminay eto Jesosy araka ny tenina hoe raha misy no telo vola ny anarako teo afovoany aho manasanao izay araka aminay misaotra fa taorian'ny fitsanganana tsy akinana mofo tsony taorian'ny fitsanganana fa hiakatra ianao dia nanomboka ny teny tamin'ny mpianatra hoe iny fotoana iny vao mivakina mofo dia nanjavony ianao ary teo afovoan'ny mpianatra ndray ianao nanonona fiadanana manonona fiadanana amin'ny fiainan'izay tsy manam-pitsarana androany aoko foana ny tebiteby aoko foana ny tahotra aoko foan'Andriamanitra ro fanahim-piainana rehetra aoko raha zavatra tsy nambolenao ongotana androany marain'Andriamanitra fa mijoro ilay tokana afaka teny isitrana iny tsara indrindra androany ao anatinay eo anivonay sy eo amin'ny fiainanay isan'andro Jesosy tompo tamin'ny alazaina madiana azy dia nandray ny mofo izy ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny dia izy hoe tia ny tenako izay vakina ho anareo zao natao ho fahatserovana misaora azy tsarovy ny tenan'ny tompo izay nivakina ny tenan'ny tompo izay nivakina dia manambara nofo Jesosy ilay nikapohana dia vaky dia kapoka taminy fanasitranana antsika sitrana ny fiainam-pananao sitrana ny amina na ny ainao sitrana koa ny kor na ny vatanao andao tsika ino fa raha teny tsy tamaso ny tonga atao ampovoan'ny ranomasina dia natonga ny trondro amen'ny araton'ny Petera lay teny velona tonga nofo tonga mofo ny tonga ao anatinao inona ny soa mbola tsy ampy ao anatinao ka tsy vitan'Andriamanitra ny amerina an'izany amin'ny laoniny manana finoana fa amin'ny alalan'ny mofo iseho ny fanasitranana raha iso izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta misaotra tompo ny amin'ny nofonao izay nohaninay misaotra fa tonga fanasitranana ho anay izany androany ihany koa izy Jesosy rehefa nandray kapoaka izy tio izy ny fanekena vaovao sady mandrak'izay izay nalatsako anareo ho famelana ny fahotanareo ka nao vinanareo mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesako ianareo mandra-piaviko ny tompo ndranomboaloboka misy fiatraikany eo amin'ny fiainam-panahinao satria ilay fanamarinana tamin'ny takaly tao Getsemane ny sotrono fahotantsika ny natonga azy nanome kapoaka ho sotrotsika ho famelana ny fahotantsika dia hoy ny tompo amintsika androany maraina ny rako ny tena fisotro dia eritrereto hoe voavela helika ianao sambatra ny olona izay voavela ny heliny sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehova heloka ary tsy misy fitaka ny fanahany misaora azy miara mihinana miara misotro miara manjavona amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy halleluja mino tompo amin'izao fotoana izao fa ny herinao sy ny fahasoavanao hiasa mahery mitsiray avy tao anatin'ny fandraisana mino fa ny fahatsaranao hiditra sehatra anovany zavatra rehetra ao amin'ny programa sy ny sitraponao tanteraka ny aretina hositranina ny olana hovahana ny fanahy velombelona ary ny aina ho tafombona tanteraka aminao raha iso izany amin'ity marain'ity amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta amen mazoto toerana vetivety andreo filazantsika dia hoy an'izay aza misy miala fa mbola hifampivavaka isika aorin'izay fotoana rehetrarehetra izay sady ianao mifanatitra ho an'Andriamanitra alleluia hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe
aza miseho foana ao anatriako izy tsy mitondra fanatitra. Ny tena fanatitra tsara indrindra averimberina ao antsika foana dia mifotsika sy momba antsika rehetra ho an'Andriamanitra. Endrika ivelany fanavaozana fanoloran-tena, iny zavatra omenao iny ho marika hita maso fa mifandray ianao sy Andriamanitra. Amen. Amen sa amen. Takizao indray raha ny fandaminana eto amin'ny asa fanompoana, ny voninahitry ny tompo raha ny famontsika zany mihaino ny hvkl-mission amin'ny fandaharana avy any ivelany dia raha pitsotsy raha ohatra ianao ka mitady fiangonana dia misy fiangonana miara-miasa amintsika Christian Life Palace, afaka mamonjy an'izany fotoana izany ianao manomboka alatsinainy kosa tsy miova amin'ny programa etsy amin'ny supérieur Analakely manomboka amin'ny fitoraka hatramin'ny 7 ora sasany. Latsinainy sekoly mpamana olana, talata sekoly mpanasitrana na larbi sekoly ny tokantrano sy fanambinana ho antsika tsirairay avy. Amen. Dia ao anatin'izany ny zoma amin'izao dia eto ihany ny fotoanantsika amin'ny 4 ora. Fa kosa ny amin'ny herinandro manaraka lazaina mialoha ihany fa mbola ho lazaina amin'ny heriny ny amin'ny zoma 15-16 septembre zany tsy eto tsika fa eny amin'ny supérieur Analakely 15-16 septembre mbola mampatsahivina moa zay amin'ny heriny dia ararotiny eto ihany koa le mini croisade ataontsika amin'ny 17 septembre mba miomana ara-panahy ery amin'ny centre ny hvkl etsy amin'ny bypass. Dia miomantsika satria io zany ny croisade akaiky indrindra akaiky atsika kely fa tsy hoe any Mahajanga, ny any Mahajanga mbola amin'ny volana oktobra fa araroto hoe présent ianao ny fonao sainao fanahinao aretinao amam-bavaka le izy satria misy olona marobe vonjen'Andriamanitra eny amin'iny toeran'iny sy eto Antananarivo sy eto Madagasikara mandritra n'io fotoana io dia araroty zany fotoana zany mba ahafahantsika manompo, ahafahantsika mivavaka, ahafahantsika mijoro mba ho fahazavana ho an'ny hafa. Amen. Dia fikasana amadika misy fikasana eo amin'ny radio antsika 90.8 FM dia mba araka le fandraisana teto omaly zany dia anao tantara be da be itsika manana fanomezam-pahasoavana manokana, tsy hoe manana tantara tsika fa manana fanomezam-pahasoavana mety na amin'ny feo na mety amina lafiny teknika na mety tsy fantatro dia entanina manokana ianao mba anatona tompon'andraikitra na anatona pasteur Njiva na pasteur Ihaja na pasteur Jao anome an'izany fanomezam-pahasoavana zany mba tena hoe za tena rehefa miteny tonga dia resy lahatra daholo ny olona. Dia raha ohatra ianao tsy pasteur zany satria tsy voatonony ety any anaty tantara araroty any ianao tena tonga vao miteny tonga dia mety be. Alleluia. Dia ao anatin'izay ihany koa ampatsahivina le hoe amadika anao anota boky ny hvkl-mission ny amin'izay révélation meny mpanompony. Dia ao anatin'izany ihany koa tsika dia afaka manohana foana afaka ny amin'izay mety fanomezam-pahasoavana men'Andriamanitra tsika tsirairay avy. Resy lahatra amin'izany ve tsika izany mba tena anao tantara, tsika rehetrarehetra afaka manao tantara. Afaka manao tantara tsika, afaka manampy ny mpanompon'Andriamanitra tsika amin'ny fanotana an'izany boky izany mba voninahitry ny tompo irery. Ndao tsika raha hitsangana ndao tsika hitsangana anome voninahitra an'Andriamanitra dia injiro ety anoloana ny tananao. Ray masina indrindra inay amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka tompo midera mankalaza manome voninahitra anao zay. Saotra ny amin'ny teny saotra ny amin'ny hafatra. Andriamanitra tsy mandainga anao fa manamarina an'izany teninao zany. Dia raiso zao fanatitra favolon-karena sakrifisy tompo mba ho voninahitry ny anaranao tahion'ny tsirairay avy. Aza vela isy diso anjara eto fa hita fahagagana eo anatrehanao androany rapitso ara amin'ny fiainany rehetra mandra-piavinao any amin'ny rahony lanitra. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika ity akabafy voninahitry ny tompo.
siorakoraka sy teatanina mafy ho an' jesosy ary alleloia dao tsika hiaraka itenan'andriamanitra ety ilay jesosy mpanjaka amin'ny mpanjaka izy ilay mpanjaka malaza dao hoterantsika izy Say,
faly am jesosy a aseho io fa tena faly ianao a manana an jesosy amen ofefetanatsika man jesosy
anaran'i jesosy amen. Bano manzere yeja sitakawe
Antsika iorakoraka mafy an'Andriamanitra. Halleluja. Zavatra ena tsy maintsy hoe verina any amin'ilay original foana, any amin'ilay fanombohana, any amin'ilay niandohana. Amen. Ohatra zao le hira teo iny, raha tena mihaino an'ilay izy ianao dia ohatr'ohatr' izao ny fipetrany. Hoderaigny mandraky zegny ny agnaranao. Alefa kely izy sy ny toy ny voalohany fotsiny mba iarahantsika mitsikitsikely aloha tsodrano sy ny vavaka. Tsikely le mozika. Hoderaigny mandraky zegny ny agnaranao, manovany zarehetra sitrako hoe. Hoderaigny mandraky zegny ny agnaranao, reyo ny ona fa zary tompo ny zanako. Halleluja. Matsikitsikely iny ho an'ny tsirairay avy hoentin'ny mody. Amen. Rehefa raha fivoriana dia indraindray misy bombo zarainy zay. Dia zay le fifaliana tserovanao hoe natao hideran'Andriamanitra amin'ny foky manontolo. Teaka mafy ho an'Andriamanitra. Halleluja. Mahafantatrao ve misy mpanjaka eto? Dia izy mahatonga antsika ravoravo eto. Izy mahatonga antsika tena miorakoraka be eto. Izy nivony ty fivoriany ty Jesosy no anarany. Halleluja. Soavani noane chiansikia izimana iraweta mavesacha irawambwa reche watunguni misianarana ambunyanarana Jesus Christi panjakani panjak.
Daontsika no fofantanantsika any amin'ny lanitra isotra azy. Ataovy ao anatin'ny fonao manontolo fa misy mpanjaka eto. Izy ilay tokana iankofany nofo rehetra. Anokafany izay rehetra manam-pofinaina ny vavany. Ary hiderahany azy sy ankasitrahany azy. Satria izy rery ihany ilay izy eritreretraika ho mandrakizay. Mpanjaka fanaperana amin'ny zavatra rehetra. Tompon'ny aina, tompon'ny fahefana. Tompon'ny fiafarany zavatra rehetra. Tompon'ny fanapahan-kevitra mampetiny rehetra. Ilay mahalalana ny amponao tsy miloka sy ny fiainanao manokana. Tsisy mahalala iny fa izy rery ihany. Izy ny miaraka amintsika eto. Izy ny mpamonjitsika. Izy ny nato izao antsika. Izy ny mikarakaratsika. Izy ny mamaly vavaka antsika. Ary amin'ny anarany ny ankofany nofo rehetra iteranany ray. Jesosy no anarany. Daontsika iorakoraka sy tia tanana mafy azy. Halleluja! Misaotra Jesosy. Misaotra amin'ny zavatra rehetra. Misaotra amin'ny fitiavana. Misaotra ny amin'ny fotoanandroany. Misaotra ny amin'ny olona tsiray avy izay nikasianao. Misaotra ny amin'ny fahafahany mbola niombona taminao. Misaotra ny amin'ny fanasitranao amin'ny fomba tsy takatry ny sainy, ny mikasika any anatinay, ny mikasika eo fiainanay, ny mikasika any amin'ilay tontolo tsisy. Efa miasa ianao anoany Andriamanitra. Na tsy hitan'ny masonay izy, na tsy takatry ny sainay azy, dia fantatra efa miasa ianao anoany. Halleluja. Satria ianao no Andriamanitra. Tsy misy afa-tsy ianao mandrakizay. Mampiakohaka ny fonay izay. Aoka tsisy olona ray eto azo voninahitra ny iza n'iza. Aoka tsisy anaran'olona, tsisy fahefana avy amin'olona, tsisy olona ho indraindraina na ho tarafina manokana hoe miavaka mihoatra noho ny rehetra. Fa aoka ny rehetra hitovy samy ankohaka eo anatin'ny fiandriananao sy ny voninahitra ao. Satria matoa tsy natao teny an-tananao ny amboara, tsy maintsy miankohaka vao mahazo an'izany. Eo an-tongotrao ny amboara. Misaotra Jesosy. Miankohaka eo an-tongotrao izay. Manaiky eo fiandriananao izay. Raisoanao tanteraka amin'ny voninahitra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ilay misy mpanjaka iny dia irany tarika verona efso. Sorana ny zarobe dehibe nanao an'ilay fantikanan'ilay izy fa Andriamanitra mihitsy nametraka an'ilay fantikana tao ampony amin'ny teny malagasy. Ndaontsika tia tanana mafy amin'ny teny. Halleluja. Tena ilay tononkira hitanao mihitsy mipetrapetraka any amin'ilay tena zavatra hitarihan'ny fanahy masina. Atonga antsika rehetra hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izany. Amen. Satria alohan'ny sodrano, hira anankiray izay matery ny foko. Hira anankiray izay. Ianao no alfa sy omega, tompon'ny zavatra rehetra. Ianao tompo dia mametraka tsy sodrano ary izay. Manompo Andriamanitra no limity tsika. Tsy azo ferana ny Andriamanitra ao. Izay ny entom-body androany. Halleluja.
Manzaka mikerinao tompo Andiamanitry ny fagagan Tompotsy tolay avo indrindra Andriamanitry ny tiay atao Rehefa mitenanao tompo Tsisy bato hitranao Ainao atao Ny zavatra rehetra Ainao Manzaka mikerinao tompo Andriamanitry ny fagagan Tompotsy tolay avo Andriamanitry tiay atao Rehefa mitenanao tompo Tsisy bato hitranao Ainao atao
Alleluia. Raha io manompo Andriamanitra no limite zay. Tsy azo ferana nefa mpametra ny zavatra rehetra. Tsisy fanombohana noho izany tsy mety lany daty. Tsisy fifarana mandrakizay. Izay natomboka rehetra tsy maintsy hifaran'Andriamanitra. Raha nisy fotoam-panombohana tsy maintsy misy fotoam-pifarana. Ny zavatra rehetra eto ambany masoandro. Mampianarana tsy ametraka fo amin'ny zavatra hita maso. Fa mampianarana mandrakarivana hiankina amin'Andriamanitra no limite. Mino androany fa hitondra devoary eto modiny tsirairay avy. Anapatsapana ao anatin'ny fony. Fa ninona zavatra nisy fanombohana teo amin'ny fiainanay dia azo faranana. Izay tiana ho faranan'Andriamanitra dia azo ny finoana atao mamarana an'izany. An'izay mino amin'ity marain'ity fa ny aretina rehetra dia hifarana. Ny rofo rehetra dia mifarana. Ny sento rehetra dia mifarana. Ny fampahoriana rehetra dia mifarana. Fa isy fanombohana vaovao ataonao manomboka androany. Isy fiainam-panombohana. Isy fifaliana fanombohana. Raha ohatra ka nandritry ny alina ny fahorian'ny Petera tsy nahazo trondro, ny maraina ny fotoany ny fanenany taminao namarana ny ranomasony lokalina rehetra. Androany koa maray vaovao anay. Ataovy manapatsapana ny tsiray avy miala eto amin'ity toerana ity fa mody miaraka amin'ny fifaliana izy Andriamanitra. Olombelona ireo Andriamanitra, olombelona ihany izahay. Manan-javatra matery eo anatiny tsirairay avy. Fantatro fa misy olona tena mangetaheta kasika avy aminao. Miangavy a Jesosy. Ataovy tsapany fa nikasika azy ianao tao anatin'ity fivoriana ity. Misaotra Tompo fa fantatro fa miaino ahy ianao ary miaino anay rehetra ihany koa. Makasitraka Jesosy. Satria fantatro amin'izao fotoana izao fa miopere ny fanahy masinao. Mandray fanahy masina amin'izao fotoana izao mameno antsika tsirairay avy. Manana antoka ianao amin'izao fotoana izao fa Andriamanitra midelivre sy manaisitra ary manafaka ireo tontolo rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapony. Manendry izy ary manongotra an'izany tanteraka. Hiasa Andriamanitra hanasitrana ny rahatra rehetra, hanasitrana ny rofo rehetra, ary hanaisitra ireo tontolo tsy namboleny rehetra amin'ny fiainanao. Ka izay fanahy tsy araka n'Andriamanitra rehetra amin'ny fiainanao amin'ity marain'ity, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina manan-kely avy any Nazareta, tsy miara-mody aminao izany fa sitranon'Andriamanitra ianao. Mandihana amin'ny anaran'i Jesosy fa na fivitosana, na fahafatesana, na fanaintainana, na rofy. Baiboly dia milaza fa izay tsy namboleny raiko ozy Jesosy dia hongotako izany. Tamin'ny alalan'ny fandraisana androany, sitrana ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Mandana mody miaraka amin'ny fanafahana. Verena miaraka amin'ny fitsoana vavolombelona. Tsika rehetra teny hoe velona Jesosy. Atao avy am-pinoana tsara. Velona Jesosy! Halleluja! Naotsika itehaka mafy an Jesosy! Naisotsodrano izay tononoko amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanareo ny Jehovah ka ianareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindrafo aminareo. Nanatra ny tavany aminareo ny Jehovah ka aminareo fiadanana. Amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Zareo fahasoavana, fahasoavan'Andriamanitra amin'ny maty izao. Fahasoavan'Andriamanitra amin'ny maty izao ianareo. Amen. Veloma tompoko. Azadino fotoanantsika eny amin'ny super-u Analakely deuxième étage ny latsinainy sy ny talata manomboka amin'ny fitora ka hatramin'ny valora sasany maraina ny alarobia ko tahaka izay ny zoma hariva amin'ny efatra ka hatramin'ny enina eto amin'ity toerana ity ary ny sabotsy ihany koa dia eto amin'ity toerana ity. Azadino ny batisantsika ho an'izay ny soratra anarana rehetra mbola afaka misoratra ihany amin'ny heriny toy izao ny batisantsika eny an-drano behivava tahaka izay efa mahazatra ihany. Tahito daholo. Alleluia!